Tompolasy tombovavy tafahoana iray isika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo amin'ny resaka miara-manonja zany miara-manonja MBS Radio Mada toy ny mahazatra anao tonga ny fotoana ny fanomezana ka dia ao anatin'ny hafaliana tanteraka no ananterana ny arabam-bampirarintso ho antsika mianakavy noho izao andro vaovao izao indray talata 7 febroary 2024 isaorantsika ilay nahary satria ratsy teo ny fitantanany sy ny fitahiny dia tsy afaka miona isika amin'ny alalan'ny sary sy ny fanarana zany miara-manonja MBS Radio Mada izany arabaina isika mianakavy tsy misy akanavaka na ny eto an-toerana ny any ampitan'ny ranomasina izany tsy atonona ny teknisiana marobe izay miara-mifarimbona amin'ny fanatanterahana ny lafiny teknika amin'ity fandarana ity na ny atao amin'ny foibe dia nosipatrana amin'ny Radio Mada ny faravohatra ny manerana nosy dia isaorana ihany koa izany isaorana manokana izy ireo ny fandarantsika arahanao amin'ny Radio Mada arahanao amin'ny MBS Radio arahanao fahitalavitra MBS arahanao amin'ny YouTube arahanao amin'ny Facebook ndraindray misy tsakoahany eny an-dalandalana eny na somary kofina na miramina amin'ny resaka connexion sy ny sisa tsy maninona zany fa dia afaka manaraka ianao zany amin'ny fomba zay ahafahana manaraka azy misy ihany koa moa ny fotoana izay amtinana ny fandarantsika sy ny amerenana ny fandarantsika dia amin'ireny zany ianao manao ny antsointsika hoe rattrapage kely na récupération kely izay tenenantsika azy eo fa aratsika foana io zany na ahoana na ahoana tsika moa mbola tsy mandeha amin'ny bouquet satellite fa dia ny ahafahana manatotosa sy manantanteraka ny fandarana aloha zany no ataontsika fa dia iny moa zany tsy sika resabe fa ho hita eo ihany ny toy an'irendrara ireny raha ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity eo ny famakavakana maro samihafa ny fandiniana aloha hevitra izay no fantenana tao anatin'ny maro miresaka fiainam-pirenena sy ny sisa eo ny namana fanira zafimanantany eo ihany koa ny député Rambo izay voafita tao anatin'ny distrika boriboritany faefatra tao anatin'ny boriboritany faefatra tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara ny député zany ny colonel Rambo manakambara tokoa izy amin'ny raharaham-pirenena eo ihany koa mazava loatra ny raharaha mahakasika amin'ny fiainam-bahoaka ny sosialy sy ny sisa ao amin'ny boriboritany faefatra ao raha tsy resaka sika fa tsy le rano be tsy amin'ny lambamena tsy lamvaly teto isa maraina de mijaly ny olona ary ny tanàna ny trano manamorona an'iny lalana iny de tena sahirana mihitsy zazakely dia babena mandeha sarety ny vehivava manahirana fa de eo resahana eo zany ny 7 febroary moa zany tadiditsika tsara tamin'ny 7 reny 420 taona lasa zay no nisiny ny raharantranga tetsy Ambohitsirohatra dia tsy maintsy ho resahana ny momba an'izany dia akoatran'ny izay ihany koa moa zany ny vaovao tao anatin'ny 420 ora maneran-tany dia ny horohorontany izay nitranga tany Turquie sy tany Syrie ny horohorontany tompoko dia tsy mampilaza ohatran'ny tsunami ihany io tsy ohatran'ny rivo-doza hoe efa riananina dia zao dia miomanina reo dia hoe loko manga loko zao loza mitatao tsisy an'izany fa ao anatin'ny segondra vitsy dia mitranga ny horohorontany ary dia raha ny taremarika farany zany zao dia hoe 304,000 dia misy ny famonjena zany ataon'izao tontolo zao fa ny tsara marihana amin'ity raharaha ty dia izao tontolo zao mihitsy ny tonga dia miara-mirona amin'ny hoe fanampiana sy amin'ny hoe famonjena bildinina be mihitsy za tsy ampita hoe ohatran'iza fa bildinina be tonga dia mirodana satria dia 7.4 Richter ny herin'ilay horohorontany zany tany Turquie sy tany Syrie dia miara-manampy daholo na ny frantsay na ny suédois na ny américain na ny japonais ny suisse ny qatari ny grika ny ukrainiana manampina dia mbola miady ara ry ananina ry ny rosiana ny sinoa sy ny sisa eo aloha ny hoe vonjovona fa eo ihany koa tsy maintsy siny récupération politique isan-karazany politika avoleta tsy de hidirantsika lavitra zay fa fanamarihana kely fotsiny dia ny hoe ina moa zany ny tsara horaisina amin'ny zavatra tahaka an'izao raha mpifandraisitsika amin'ny aty Madagasikara tompoko dia efa nisina loza voajanahary ihany koa sesesy ohatra hoe ny rivo-doza ohatra hoe toy ny resaka tsy fanjarian-tsakafo ny kere sy ny sisy tony
ny atsika ane nitratrany tsy fanjari-tsakafo amin'izao fotoana zao eo ihany ko moa ny kere misy mahasamihafa azy kely ireo efa ray tapitrisa mahery tsy hoe manamaivana ny orohorontany Sirisy tany Turkia akory fa isika tratrany rivo-doza ny fahavoazana tamin'ny Batsiray tompoko mbola iainana hatramin'izao teo indray tseny izao dia nisy ny tsy manan-kialoha fa na misy ny sinistre hoy isika, nisy ny very fananana sy ohatran'izany Amanarivo ny Amanalina amatapitrisany no tratran'ity le hoe fiatraikany tsy fanjari-tsakafo ity international no miteny an'izany. Ahoana ny fiaraha-mientan'izao tontolo zao amin'ny famonjenany Madagasikara. Ny any Turkia sy ny any Siria rohorontany 307 no maty aloha zany hatramin'ny maraina teo. Ny atsika tia matapitrisany no tratran'ny fahavoazana amin'ny resaka hoe rivo-doza sy ny resaka tsy fanjari-tsakafo, ny resaka kere sy ny sisa tsy voamaly io fa nandritra ny fotoana maro. Ko maninona ny tsy ahitana loatra fiaraha-mientan'izao tontolo zao amin'ny famonjenany Madagasikara. Fa ny ary zany tonga de nretraretra mihitsy na tsy mifanaraka ny sinoa sy ny Amerikana tamin'ny hoe balonina sinoa ny tifiriny Amerikana, efa misy tension mafy be any Eropa sy ny retraretra any Azia any. Fa nitrango ty zavatra ty tonga de niazakazaka ny firenena tena maro be tonga de hoe tena inona ny mahazo anareo, ampinonareo sisa malagasy nefa tia de io izy io tsotra ny valiny isika de atao hoe isika na de hoe mpitondra fanjakana raha no mitondra eo be ampipo nefa tsy tafavoaka fa kely aina, be ampipo sika matikambo sika dia modin'ny olona fanina fotsiny. Zany anie ny zava-misy modin'ny any ivelan'ny setraresa-pirenena fanina isika satria isika mba tsy tenenana hoe baitam-bava loatra, be resaka loatra. Raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatra ireo no iaraha miasa de tsy tafavoaka tsika mandritra ny 80 taona. Raha mbola ireo tsika manana maizy tsika manana fiandrianam-pirenentsika ka tsika tsy baikobaiko ny any ivelany sy ny sisa nga eo misy mibaiko anao, tsy misy mibaiko ao, marina tokoa fa manana fiandrianam-pirenentsika isika ary manatsafidy amin'ny firenena zay iarahana miasa, marina zany. Fa zao ny resaka hoe international dia tsy afaka miala amin'izany Madagasikara, na ho aiza ianao aloha na ho aiza tsy afaka miala amin'ireo. Ka ity ary zao Turquie Syrie tena ataontsika hoe nalefan'Andriamanitra fotsiny ny orohorontany 7,8 richter tonga de nandohalika ny antsovonjy amin'ny iraisam-pirenena. Ka ianao aty Madagasikara, ianao tratran'ny kere, ianao tratran'izao, ianao tratran'ny rivo-doza, aiza ianao tsy angataka aiza fa itsika matikambo loatra. Ohatra hoe reny ny coronavirus, ny olona rehefa miazakazaka vaccine ianao mbola mizesy tamin'ny resaka zay manana maizy anay anay CVO, iza moa no nampy anao amin'izany? Avy eo nitsokotsoko ihany nanao an'le vaccine, avy eo enjana fepetra fivoahana ny ivelany ihany. Tsy mahazo makaty raha tsy vita vaccine. Firy ny tompona andraikitra teto amin'ny firenena nandeha mivoaka tany ivelany tsy samy teny mivantana hoe efa nanao vaccine fa nisy kosa aloha tena niseho vahoaka hoe za nanao vaccine ohatran'izay le izy. Ka itsika tsy hoe ohatrany fa tena hoe matikambo ny fony atsika sy mifihetseham-po ny hitondrana firenena, fa nga io vita an'izany. Andriamanitra zao no manao an'ireny orohorontany reny ary io tsy mampiomana fa tonga de enjana be ao anatin'ny segondra ny olona matory any an-trano ary amin'ny alina foana liza no mipotra ihany koa. Be dia be ny tianao resahana amin'izany raha miresaka fivavahana, be dia be ny afaka resahana amin'izany ny teolojiana sy ny pastera sy ny mopera afaka mananambara momba an'izany hoe iza moa ty Turquie ty raha ny ao anaty baiboly, iza moa ty Syrie ty raha ny any anaty baiboly. Fanenjehana ny kristiana tamin'ny andron'ny Saul lasa Paul sy sisa zao tratran'ny oro tonga de ndray mipoka. Ka ny tiano tenenina de zao ny mahatonga ny olona zany raha misy hoe katastrofy hoe loza voajanahary reto Madagasikara ohatra mangatsiatsika ny olona ny ivelany dia voalohany aloha tsika matikambo, faharoa tsy mazava tsara ny fitantanana rehefa manampy ny any ivelany. Zay mahatonga an'io ny olona ohatran'ny menoeno
nefa voateo zao tsy eny zao cyclone efa ahoana raha le international naotro menoeno siazinsisa tsy mazava ny fitantaranao ianao madikambo ary akoatran'ny izay ihany ko ny fampitokisana efa hitantaratra hoe tsy de ao tsara tsony ianao nefa hiatrika fifidianana zany ndray mbola zavatra hafa ihany ko zany ka zay no zavatra azotsoana amin'ny raharaha takanytony hoe maninona ny any Turquie sy Syrie miazakazaka zao tontolo zao mamonjy tonga de deux national ny any Turquie mandritra ny herinandro tsisy miandriandry de tsika eto misy maty misy nazeran'ny laka natary oviana moa iny tsisy an'izany miraikiraiky eo ahoana ny olona tonga de mampiseho solidarité tsika zao tsy fantako hoe ahoana sisy ka zay zany fanamariana fotsiny ny momba niny mba tsara feritrehitra ihany miarabanao namana fanirina zavy manantany ndao ary za tsy izy andray député Rambo anao de sady mandefa sary amin'ny faly ihany satria misy vaovao mirotsaka moa am'izao fotoana izao Rina Arabe Mananjara miaraba Rina tsy misaotra ny Rina za moa isan'andro tsy mitsahatra miteny an'izay hoe Rina le vao maraina io tena mazotozoto mihitsy satria raha mba fantatsika moa misy an'ny Rina ary ambadika be any sabotsina mena ary any tsy nana ny sabotsina mena any lavitra ny misy an'ny Rina de misy fotoany Rina moa zany miala amin'ny 5 maraina de tonga eto amin'ny 7 maraina satria raha vao tara le fialana any de tratry ny embouteillage tsy fakahitana de zay anisan'ny mampalaza niny sabotsina mena iny lalam-pirenena fahatelo iny de arabaitsika satria lay fandava tena ifo maraina be itafa sy zara vaovao goavambe zany imbola sy faly ny ao ambadika ao mino fa efa mandeha tsara ny Facebook zany miaraka mbola sy faly ao ambadika ao de makasitraka an'izy ireo ny Razankla sy Radany any ambony any zoko be tatelo moa no miara-miasa an'izy ireo mampanjary ny MBS ra Madagasikara miaraka amin'ny akama mahafinaritra ery amin'ny radio Mada miara-manonja antsika ny mpiaino rehetra marobe manerina Madagasikara sy manerina izao tontolo zao dia arabaina ianareo goavana ny androany satria raha ny hoe 7 febroary zany de tena tantara azo lazaina fa mangidy ho an'ny firenena satria ny konokonoana ny mpanongam-panjakana raha mandrika mba ahafahana mampahomby ny tolona fanonganam-panjakana 7 taona lasa izany de ho avy am'izay tsika rehefa avy eo satria tena lindra le olona ary ho avy am'izay tsika hitantara ny zava-misy tamin'izany fotoanandro zany fa etona dia mitondra ny teny fakarezantsika am'zoko be Harry Laurent Rajasona Roly Mercia zay miatrika fitsarana etsy amin'ny tribunaly Anosy voatondro amin'ny 7 ora maraina moa zany fitsarana izany dia mitondra ny fakahirezana betsaka tsika satria tsy mora ny zavatra tsehan'ny Roly Mercia zay efa nifonjaina 470 volana izy tokony efa ho afaka tamin'ny 9 janoary tamin'ny alalan'ilay fanalefahatsazy dia nisy indray fitazomana azy de pourvoi en cassation indray mandeha am'izao fotoana izao dia avy eo de misy fenouveau indray satria fitoriana nataona mpandraraha lehibe amin'ny alalan'ny faux témoignage misy nefa sehatry ny lalàna iraisam-pirenena ny amin'ny hoe tsy azo heverina hoeloka ny fijoroana vavolombelona amin'ny tranga anankiray indrindra raha mandeha ny mpitan-dranomasina eo anivon'ny PNF na Parquet national frantsay zany io raha io de mbola mandeha am'izao fotoana izao araky ny nambariny fianakaviany en cours ary miazakazaka de miazakazaka efa tany amin'ny taona 17 tany le raha taona 13 tsika entona mbola mandeha zay ary metafiditra lalindalina izany raha izany asa par coïncidence ve sa antonjavatra inona no nisin'ilay IST tsy fahafahany roly mivoaka ny système Madagasikara nefa izy amin'ny fotoana io aneponja asa fifandrifinjavatra ve nisy an'ilay pourvoi en cassation indray asa fifandrifinjavatra ve nisy ny fitoriana vaovao indray ary mandeha ilay tribunaly amintsika amin'ny teny zao betsaka ny antonjavatra zay mifamafao ao ambadika izany rehetrarehetra izany fa na izany na tsy zany zoko be Roly Mercia teo amin'ny tontolo ny asa fanaova gazety de azo lazaina fa namana betsaka ny zavatra nylalovana teo amin'ny tontolo ny asa ity misy ny hevitra mety nitovizana misy hevitra mety tsy nitovizana
ary olombelona zany fahitona za manokana fa ny razafy manantany zay anisany mba fampiresaka ihany nisy fotoana resaka niara-niasa tamin'ny Roly Mercia teo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety na teto nisy fotoana nivoaka kely ohatrohatran'izany io za hoe malagasy ray foana ary na inona zavatra mitranga dia zava-dehibe ny fifanotonana ao anatin'ny zavatra mafy atrehina zany ka za manokana de oza hoe tena makahery anjoko be Roly Mercia eo anatrehan'le zavatra antso-jay fanampitehana zay atao aminy am'izao fotoana izao zany de zay no ankaherezako ihany koa ny fianakaviany zay tena mitolona mafy na ny anabavy ny any ampitan-dranomasina any sy mpisolo vava reo fianakaviana samihafa ny zanany any ny vadiny ny zanany ko eto an-tanindrazana ny namana rehetrarehetra dia tsy mandao de zava-dehibe zany satria mahazo akony ihany tsika hoe misy namana efa tonga eny amin'ny tribonaly eny zany ary rehefa notrona amin'ny Roly Mercia zany dia zava-dehibe zany fifanotonana ary zay no amiko no amin'ny hoe mahampinamany raha tsy nanao an'ity fandarany ty de niazakazaka teny nosy teny ny fanotrana tamin'ny zoko be Roly Mercia azadinotsika fa mbola any ry Mahery Manandafy sy Stanley Marvelo boay kely mahafinaritra kanefa de tratrany ny antso-jay politika de mbola any ry Stanley amin'izao fotoan'izao ry Biarnirina Marcela ry le bandy le lazaina fa namoaka sary le tikehana bagazy iny tany Frantsa ry Ninidoni mbola nosy be Elville any mbola voafonja daholo zany ary na inona tia nantokonalizy hoe droit commun dia voafonja politika satria no ny sotasota politika no nadina andrelony reny ry nga mbola rajona maro de maro zany ny fantatra fa miodikodina any am'izao fotoan'izao de zay no akaherezitsika azy fa tena akaherezitsika manokana aloha zany de Roly Mercia indrindra ny azon'ny fahasalamana hery sy tanjaka satria tsy salama i Roly Mercia dia mivavaka tsika anisany mba azony an'izany tanjaka ara-pahasalamana izany de mahereza Roly eo anatrehan'ny zavatra mafy zay atrehany tahaka zany ko ho an'ry Stanley ho an'ry Mahery Manandafy zay tsy mitsahatra mbola manontolona ihany mandefa niavatra avy amin'ny alalan'ny vadiny Doris ty ivelana ty hoe mba hampitao zao de ankaherezina akory Doris zany akaherezina ihany ko ny fianakaviany Stanley akaherezina ny fianakaviany Biarnirina Marcela reo rehetrarehetra zay mitolona ao anatin'izao eny ny vaovao mirotsaka dia misy filarana de misy fanairana atao hoe endrika fampahafantarana ny zava-misy amin'ny maro antsetra am'izao fotoan'izao resaka lanity tapitra androany moa zany lay fepotona nomeny reo komisionera sy ireo mpikirakira ny Lavany de tany amin'ny faritra varatry ny nosy iny nisy zay de misy aloha depiten'ny Lavany de 7 febroary ny fepotona nomena ny fitondram-panjakana hoe vahao ty olan'ny Lavany ity dia ny resaka agrément zany de eo ihany ko ny resaka prix plancher ty satria potika le fiarina Davany am'izao fotoana iresahantsika izao ka rehefa nietsika mananara mietsika ny tany Sambava de mietsika maro antsetra am'izao fotoan'izao raha ny fantatra de eo amin'ny trampokon'olona no anaovan'izy ireo fihetsiketsehana ary mitodika angafoloha izy zareo moa zany de hoe nagataka fitokisana ianao de menay fa zao kosa ny fahampitena mahazo anay misy fivadia-pitokisana zany ataon'le mpitondra fanjakana ankehitriny de ny amin'ny hoe tsisy mahava any olan'ny Lavany io raha tsy ianao satria ianao nampanantena Andriamatofoloha ary ianao ihany ko no mibaiko an'ireo olona mba fifehezanao hikarakara hijery amin'ity resaka Lavany ity potika amin'ny fiarikaren'ny olona reo olona voatendry rehetrarehetra eo de olona tsy nafe an'lay tontolon'ny asa nambary zany satria misy kabary mandeha am'izao fotoan'izao ao amin'ny trampokon'olona maro antsetra ao mietsika zany rehetra fantatsika tsara fa firy ny vatony meny maro antsetra sy mananara an'izany any Rajoely zany fa aiza ny fahavoaza mananara sy maro antsetra am'izao fotoan'izao tsy resaka foto-drafitrasa ihany fa hatramina resaka fiarikarena lava takiny zany tany tsika ohatran'izay lizy rehefa mitotona vaovao dia ampitaina amintsika ihany fa mahazo ny vaovao tsikelikely isika am'izao maraina izao akoatran'izay ny 7 febroary moa efa fantatsika tsy resaka tsony ny zava-misy fitokonana etsy Akatso ny any Sambava ny amina lycée samihafa maro metsika izy am'izao fotoan'izao maninona misy zany vitantsika eo mifandehana
fa efa eto akaiky eto ny député Rambo Salama Emilien isaorantsika izy aloha satria namakivaky ny lany vato tao anatin'le ranobe iny député Rambo efa avy nitsidika teny ihany koa ary miezaka mikaroka vahaolana hoe inona natao dia tody soamantsara eto amin'ny fandarina miaraka amintsika amin'izao talata fa 7 ny volana febroary zao arabaina monsieur le député. Miarabanao Fanisy dia miarabany Rina ihany koa izay avy nanokatra ny fandarana tao. Tsy adino amin'izany ianareo teknisiana ambadika eo ahitana ny valsimbola ary tantely sy ny namana rehetra izay anisan'ny mampita izao fandarana izao amin'ny alalan'ny radio MBS sy ny télévision MBS zany ary amin'ny tambazotra serasera YouTube sy ny FB. Tsy adino koa ny namana manampy ny fampitana fandarana amintsika rehetra izay manaraka ity fandarana miaro manontsy ity dia ry zareo amin'ny radio Madazany dia mirary soa antsika rehetra amin'izao fotoana izao. Manarak'izay dia tsy mety raha tsy misaotra an'Andriamanitra ary avy aminy mbola nahatonga ny tena ho hiaraka eto ary ahafahana mitava sy midinika amin'ny mpanaraka ny fandarana dia hitolorana azy zany fisaorana sy fiderana zany satria fahasoavana lehibe no nanomezan'ny tombon'andro androany ka mbola nahatratrarana ty andro talata fa 7 volana febroary 3 ity. Fahasoavana lehibe io zany ka dia omena azy rery izany dera sy voninahitra izany. Manarak'izay dia mankahery ireo fianakaviana izay tao hoe no fandalovan'ny Tsenesoa iny ary ireo mifaritra iva rehetra izay misy ao anatin'ny faritra 17 eto Madagasikara dia mankahery fianakaviana manalina izay voatery nafindra toerana ary atao hoe misy amin'izao fotoana izao misy 4 alina mahery ny trabona dia mirary fankeriny teraka anareo ary engany ireo tsy salama dia azo fasitranana malaky ireo izay ao anatiny atao hoe fitadiavana mba amerina indray ilay fahavoazana tao satria nisy faharavana be dia be tao na ny trano na ny fiariana ny fambolena ny orinasa sy ny rehetrarehetra dia mankahery anareo amin'izany asa goavana eo amin'ny fitadiavana izany. Tsy moramora toka nefa moa ataona fa izay le fiainan'ny zanak'olombelona ary tsy misy afaka atao hoe hiady varotra amin'ny toetrandro eto fa avy any an-danitra izy dia miandry izay tanteraka ny zany atao hoe loza voajanahary zany isika zany fa tsy afaka ny hoe anao hiady varotra amin'izany. Ny azo atao angamba dia natao hoe efa fantatra fa ho avy izy dia miomana miantisipe hoe inona zavatra tokony atao raha ohatra tonga zany zavatra zany fa niady varotra ny hoe tsy handeha aty zany tsy ho avy zany dia tsy vita zany fa dia Andriamanitra rery ihany no mahay an'izany zavatra zany. Kokoa ho anareo rehetra eny amin'iny faritra Dibo-drano ato amin'ny boribory tany fahefatra atomboka avy any Kazotono sy Mahavelona zany dia miampita eo Ouest Akadimbahoaka angarangarana Anosato Atsinanana, Anosato Atsinanana voalohany, Anosato Atsinanana faharoa, Ivolan'ny Ray, Maderanamotana, Ouest Mananjara, Ambohibarikely, Mandrangobato 1, Mandrangobato 2, Anosy be voalohany, Anosy be faharoa, ianareo any Lamivato Apasika, Ampefilo Ambodirano ary Andavamamba Ambilany be. Izay faritra ny teneniko izay zany raha mifoky tany tenenina ato amin'ny boribory tany efatra dia fahefatra dia ao anatin'ilay atao hoe Dibo-drano daholo ny fandalovan'ireny andro ratsy iny sy ny vao misy orana kely mijojo atao hoe adin-droa na adiny telo dia efa ao anatin'izay ary eny amin'ireny faritra ireny moa dia atao hoe afaritra izay andalovan'ilay tetikasa produire kanefa dia hatramin'izao fotoana izao izay efa tetikasa efa nanomboka tamin'ny 2017 izay tokony mba efa hisy fanovana amin'ny hoanim-ponina ato amin'ny faritra iva eto amin'ny boribory tany fahefatra kanefa moa dia tsy misy fiovany zany fa dia ohatran'ny vola-kakafotra no maly tsy miova ihany ka dia mbola ao anatin'ny Dibo-drano ary ilay atao hoe fandarana produire izay
entina hanatsarana zany faritra zany dia malaza tsy nany ohatran'ny vilitsaona satria raha nomen'ny banque mondiale vola tsy tokony tsy foroany zany mba entina hanatsarana zany faritra iva ato amin'ny boriboritany faefatra zany sy any amin'ny boriboritany voalohany ary aty amin'ny Antananarivo Atsimondrano dia raha misy de misy ny vola efa lany fa raha misy de misy ny asa vita amin'izao fotoana zao dia raha misy de misy dia tsy mihoatra ny 20,000 ka dia manao kokoa anareo amin'ireny faritra ireny izay hita misitsy fa tena mivoaka ny tena atao hoe mifafy ny zava-doza ataon'ity fitondram-panjakana izay tsy mahatateraka ny asa ataon'ity fa dia atahoana fa zareo toko moa zao no fitondrana tena zay zao no mitondra dia izay anaovany izay hitondrana ny tantanana ny raharaha sy ny fanjakana eto ka nandalo teo Alamivato ny tena teo dia nahita an'izay faritra izay ka alefa ny faly eo ny sary momba an'izay fa io zany dia na aloha na mandritry ny orana ary aorinan'ny orana dia dibo-drano foana maninona ny antony aloha dia voalohany indrindra no lay foto-drafitr'asa izay amin'ny ilany havia sy ilany havanana tsy ara-dalàna ery amin'ny tokony voan'ny rano dia manetsina fa fivoahan'ny rano makany amin'ny canal JR zany. Iny canal JR iny dia mitarika ny rano avy any Akadimbahoaka mivoaka aty amin'ny Akasina ary mivoaka ny amin'ny boriboritany fahenany amin'ny ambadiky ny terrain ny Makian zany. Nidina tena toerana mihitsy ny tena nijery ny fahorian'olona satria le fahoriana tsy vitany hoe fahoriana amin'izao fotsiny fa tena mampisaraka ny fihavanana miteraka ny miteraka ny atao hoe ny tsy fankazahoana zany eo amin'ny fiarahamonina satria ny ilana aty amin'ny ankavia sy ny ilana aty amin'ny ankavanana dia lasa miady ny vahoaka satria maninona ny aty amin'ny ilany ankavian'ny lalana dia mamefy tsy voahan'ny rano mivoaka any amin'ny Draroa satria dibo-drano zany amin'ny faritra Ampefilo mahazo an'ny faritra Ampefilo Modrano Ampefilo iny dia tsy mivoaka mankany rano fa mijanona amin'ny arabe dia mahazo ny aty amin'ny trano aty amin'ny ankavanandalana zany ka rehefa nijerena zany toeran'izany dia mazava be fa ilay trano ery amin'ny tokony hivoahan'ny rano ery manamorona canal JR aty amin'ny ankavanana zany dia mipetraka amin'ny toerana tsy tokony anaovana azy izany dia tamin'ny 2009 nananganana an'izany trano zany ary trano tsy nahazo permis de construire ary amin'ny toerana tsy tokony hametrahana azy dia rehefa mipetraka koa zany dia ny rano tsy mivoaka any amin'ny JR fa mienahena fotsiny dia miandry izy itsika na troan'ny ampipazany zay vao afaka izay le rano zay zao zany ilay lalana miala eny Lamivato miala eny Andavamamba miakatra ty Anosipatrana rehefa tena ao anatin'ny atao hoe mandritra ny aviorana na aorinany aviorana. Io sary nalaina io zao dia sary androany izay atao hoe alina fotsiny jojo kely adiny ronorana dia fa izao no nataony izany hoe ity toeran'ity zany dia vokatry ny tsy fahaiza mitantana teto amin'ny tanànan'Antananarivo tamin'ny 2009 izay any mipetraka tamin'ny toerana iny ary teny mihitsy ny any lehibe fa iny ny fandehananay tongotra mandeha mianatra makaty amin'ny collège Masina Misely mandritry ny 3 taona ary tsy sendra zao zavatra zao satria maninona mba nanaraka ny lalàna daholo ny olona rehetra ny nanganatra any tamin'izany fotoana zany tamin'ny toerana iny fa tsy nisy zao zavatra zao raha tsy tamin'ny 2009 zany hoe no le fampanantenana pôkaty ary fampanantenana noetin'ny mpitondra tamin'izany fotoana zany hitaritana vahoaka
anongana ny filomary Karavalomanina dia natao daholo ty rehetra rehetra ty, de lasa mandehana am'izay tsy izy, lasa mandehana amin'ny tsy fanarahalana ny fanaovana fanorenana trano, de lasa miteraka fahoriana ohatran'izao. De le fahoriana ny trano lefa mipetraka ao ka milondra foana de melo mesimba, ary rehefa tonga ny atahorana, rehefa tonga ny maitany de otritra le trano. Ny trano mahazaka zany dia na miditra ao aminy aza dia tsy azo atao ny miditra ao trano amin'ny tena zava, de tsy maintsy mividy anataonao hoe botte de pluie reny mba hanaovana miditra ao trano, satria raha kiraro tsotra ohatran'izao de ho simba. Raha tsy hanao kiraro matahotra amin'ny aretina sy tadio tsara, fa io rano miditra ao io dia tena rano maloto ary tena rano tay no hita ao. Ary teneniko aminareo fa zany tangina ny sarety iny, de hoe te tangina hoe inona foana fa tena mba hijery hoe ahoana fahorian'le olona. Fahorian'le olona mitanginao de efa misy tomobile mandeha dia mipitika le rano, tsy mipitika any amin'ny tanana, mipitika any amin'ny tarehy, mipitika any amin'ny inona, zany hoe very asy mihitsy zany le olona, de rehefa tonga any trano de tsy maintsy mandro e, mahatany an-tampon-doha hatrany am-paladia, fa tena very asy ny amin'ny rano maloto. Faharoa manarak'izay, le olona mandeha tongotra mandeha amin'iny, zatra mpandeha amin'iny de voatery tsy maintsy manasa tongotra koa rehefa tonga any trano any. Ary nefa i raha malala ny olana ny rano am'izao fotoan'izao zay filarana amin'ny bidon jaune, dia tsika zany samy mahatsapa hoe inona fahorian'le olona. Ary ny tena mampalahelo do an'le mpianatra kely izay mandeha mianatra atry tadio misy fianarana maro iny, misy avy aty Andavamamba mandeha mianatra eny amin'ny sekoly Masery Lamivato, misy aty avy Andavamamba misy mianatra eny amin'ny lycée privé Charlemagne ao Lamivato, misy avy aty Andavamamba Ampefy Ambodirano mandeha mianatra ao amin'ny EPP i Lamivato sy EPP Anosipatrana. Zany rehetrarehetra zany dia voatery le ankizy le vola kely tokony mba hividianana atao hoe tsindrin-tsakafo goûter roanjato, de voatery tsy maintsy andoavana frais sarety, satria lay sarety dia tsy fitadiavana koa ny azy, de tsy hanao asa atao hoe fanampiana fotsiny izy, fa mba mitady koa izy dia tsy maintsy maka an'izay vola zay, dia lasa mena indray zany ny fafany sakafo kely hoentin'le mpianatra ao am-pianarana nefa tadio amin'ny fiainana am'izao fotoan'izao, zay efa tena lafo de lafo, ary ny vahoaka dia tena efa manitra de manitra, satria na ny vary azy am'izao fotoan'izao de efa tena lafo de lafo, efa tafakatra arivo mahery ny kapoaka, arivo ny farany ambany. Ary raha misy vary moa raha ty le stock tampon zay amidy ty, kanefa ny stock tampon dia mbola barainy koa ny hoe sakafo tena ara-pahasalamana ve sa karakory, sady hoe sasany impito sasany imbalo zay vao azo andrahoana, kanefa sasany impito sasany imbalo zany ohatrinona koa ny mbola rano mbola anaovana azy zany. Zany rehetrarehetra zany mifamofodoala amin'ny fiainana amin'iny olona miaina amin'iny faritra iny, ka mampalahelo zany izy keto zany de miantso e, tena miantso ny mpitondra fanjakana manomboka amin'ny ministeran'ny aménagement territoire, ianareo amin'ny fitantanana tanànan'Antananarivo, ianareo amin'ny APIPA, tena mba hijery vahaolana maritra momba an'iny faritra iny. Izahay teo amin'ny fitantanana tanànan'Antananarivo raha nitondra teo de efa natao en permanence ny groupe motopompe zany fanaovana an'iny, fa tsy hoe rehefa dibo-drano zay vao sotomina, fa efa atao en permanence ny groupe motopompe, dia raha mba avy ny olona amin'iny dia vao mijanona ny olona tonga de efa atao ny fanarinan rano. Zany hoe mba hafahafa koa zany raha ohatra ka ny eo ampovoany any no azony rano mandritry ny aza atao fandritrana an'iny de mba ny aty amin'ny sisiny mba azo andehanana ny olona. Fa ity zany de tena na amin'ny sisiny na ampovoan-dalana dia tsy azo andehanan'ny olona, ary rehefa mandeha aza ny fiara amin'ny ampovoan-dalana dia misitrika makany an-tranon'olona, miditra any an-tranon'olona ny rano, satria raha vao ratsiratsy zany ny atao hoe ny terme teknika moa tena hoe étanchéité zany amin'ny fidirana makany an-trano dia tonga de misitrika any an-trano any ny rano, ary dia hitanao hoe eny amin'ny eny Andohalika ny trano ny rano amin'ny trano ivaiva, ary amin'ny Anakitrokely amin'ny trano mba hoe mafimafy ny étanchéité. Ka eto zany de tena miantso mpitondra fanjakana mihitsy zay am'izao fotoan'izao, na reo zao no amin'ny fitondrana de tena vao le olana amin'ny vahoaka fa tena mijaly le olona, satria
raha zao no mitoy a dia anisan'ny amon'olona nareo ary efa tokoa ao anaty mihitsy na zao satria na ny aretina azo amin'ny fandehanana anaty rano io mandava taona ohatran'io a dia teraka tsy fahasalamana ho an'ny tongotr'olona mandeha ao anatiny io zay tsy manana fa efa mividy a andeha tangina sarety sy manana tomobile ho an'ny trano hoe mamon'olona reo dia tady io tsara fa ho an'ny ny olona rehetrarehetra zay nanorina trano tamin'ny dia tsy nanao an'izany trano zany atao hoe rehefa nanao trano izy dia nampiasa ciment fa mety ho riapotaka ny nataony dia rehefa mety ho riapotaka ny nataony a dia rehefa azo ny amandony zany a dia mevaky ny rindrina rehefa tonga ny hafanana dia enjerandray ny tranon'olona dia sady mbola namboatra trano ny olona na tsy haiko io zay efa rana ny fianjaran'ny trano io a dia anisan'ny tompon'andraikitra amin'izany nareo ka dia miatso ny tompon'andraikitra zany mba handray fipetrapetra malaky mihitsy ny ary maharitra ny amin'iny amin'izay zany tao amin'ny fitondrana ny tena dibo-drano tery amin'ny boriboritany fahadimy fandraisan'ny boriboritany fahadimy boriboritany fahatelo a tery akoron-drano dia naka mihitsy ny groupe motopompy nanaovana an'izany ary nanaovana an'izany 24 heures sur 24 ary ny tenako zao mihitsy nandeha nanatrika amin'ny fanasorana ny rano teny a maninona zany zay tenenina fa 6% mpitondra tamin'izany nanao izy navita kanefa nareo zao a nareo mianakavina dia tsy ho vitanareo ve sa spécialiste amin'le fefe d'annonce fotsiny nareo a fa le asa tsisy inona nataonareo ka eto a dia miantso anareo zany mba ataovy re ary didinina nareo dia vabinareo satria reo olona rehetrarehetra miponina amin'ny manodidin'ireo dia angalanareo IFPB angalanareo etratrano sy etratany isa-taona ka mba aveleno amin'ny vahoaka izay etralohan'izay a mba ho hitany marina hoe tia ny etratrano alohanay indrindraindrindra izay etratrano efa mifanarahan'ny tanànan'Antananarivo sy ny direction générale ny impôt nandrafitra ny etratrano io a ny amin'ny etratrano alohan'ny olona amin'izao fotoana izao dia miantso anareo mpitondra mahefa zany zay amin'izay fotoana izay a mba hijery akaikany amin'io fanaovana an'io famahana ny olana io zany fa tena mijaly ny vahoaka ary tena atao hoe ao anatin'ny fahasairana tanteraka na ny manaka tao na tsy manaka tao ny manaka tao a dia sairana amin'ny trano sy ny fiara andehanany ny tsy manaka tao moa dia fahasairana raha teo amin'ny resaka fahasalamana sy amin'ny resaka fitadiavana ny kohaniny zany ka izay zany no mba tenikely mba niny ilany vato iny ary ampaharezako anareo rehetrarehetra mihitsiny a zay efa fokotany teneniko tao zay dibo-drano amin'izao fotoana izao a mankahira anareo satria izay le lalan'ny fiainana ary eto ny etsokona hoe le produire zay teneniko teo a fa ny fokotany zay isiny ny asa ny projet tokony ataonareo amin'izao fotoana izao dia tsisy tsy mitaraina amin'ny zavatra ataon'ny produire satria tsy mandeha le asa kanefa ny vola izay nomeny banque mondiale anatsarana ny fiainana vahoaka zay tantaninareo amin'izao fotoana izao a dia tsy mandeha amin'izay izy ka dia miantso anareo zany amin'izay zavatra izay manarak'izay dia miaraba ny barea no arabaiko sanina faniry zay nazo ny atao hoe larina fahatelo teto amin'ny lalao baolina kitra zany a ho an'ny atao hoe mpilalao ato anatiny zany a atao araky ny fiteny hoe mpilalao toto-tanana zay tsy mihidirana maty hanina avy amin'ny velona zany fa dia miaraba anareo nahazo an'izany ary miaraba koa ny atao hoe ny tompon'andraikitra ny roro zany a amin'ny fikelezanaina sy ny fanaraha-maso akaiky dia akaiky any amin'izay reny zavatra reny natao a dia atao hoe fitondrana ambony ny voninahitry Madagasikara ary noentinareo mihitsy ny atao hoe ny sainan'ny Madagasikara ny maitso fotsimena teo amin'ny resaka baolina kitra zany lesona azo tsoahana amin'iny dia zavatra tsotra fotsiny raha efa ay ny fantina ny olona tokony ho izy dia mety ny atao io zany a ohatran'ny resaka manao atao hoe paikady stratégie miaramila ihany io a voalohany indrindra zany misy atao choix du personnel aloha rehefa anao mission anankiray zany tsy maintsy irena tsara ny choix du personnel dia tena petraka tsara izy zany a ary misaotra ny roro a zay atao hoe
manana ny tena zany atao hoe qualification na mpanazatra manana maizy azy zany eran'ny Afrika. Dia manarak'izay koa de naomby koa ilay atao hoe paikady zany de mitovy amin'ny stratégie miaramila ihany. Misy zany atao hoe politika zany amin'ilay izy na hoe misy hoe mission zany de tanterahana tsakatsy-andava n'ilay mission ny satria rehefa mazava tsara ny fisafidanina olona dia anateraka an'ilay mission am'izay dia hoe aka lay amboaran'ilay sanina zany tanteraka soma tsara iny. Ary ny fahatelo de fahatelo ny tena zava-dehibe dia ny fanatanterahana ny atao hoe fitsipika mifehy ny ekipa zay tsy nisy atao hoe mieritreritra zavatra hafa zany fa de hoe zao fitsipifezana napetraky ny entraîneur iroro zany dia nitanterahana iny ary dia mipetraka atao lay atao hoe solidarité, mipetraka atao le cohésion, mipetraka atao lay fiarahana amin'ny lalao sy ny rehetrarehetra dia tonga amin'ny tany iny. Izay zany dia misaotra an'ireo ekipa reo fa mitondra avy ny laza Madagasikara zany. Ary eto zany io zany dia teny aminareo hoe nentina mavaka nareo ary za mivavaka zany dia nataony olona rehetrarehetra fa tsy hanao ohatra ny olona anankiray le misoratena hoe zay mivavaka tamin'Andriamanitra mihitsy de tsy avy ny olona sy ny rehetrarehetra fa izy no tsy avy ny olona fa raha ohatra tena manao an'izany izy maninona tsy hivavahana dia tsy tonga ny rivo-doza eto amintsika sy ny rehetrarehetra fa za moa zany nentina kely fotsiny ary ohatra ny mampimeny raha amin'ny fotoana ohatran'ireny miteny hoe vavaka mafy tamin'Andriamanitra de tsy avy ny olana anaovantsika zao lalona zao ka ohatran'ny hafahafa ihany maina an'ilay izy satria anaovana récupération mbola anaovana an'le resaka hoe fiteny moa fitenin'ny olona azy hoe le matu vu de za io sy ny rehetrarehetra ka izay zany no tiako tenenina kely amin'iny fa dia miaraba anareo bary any tena koa navitan'izay atao hoe mission goavana de goavana zay amin'ny eto amin'ny firenena zany seran'ny continent africaine. Zay angamba no azo tenenina kely momba n'izay fampitenana zay lavalava ihany fanitry fa zany hoe tsy maintsy idinana ihany zay fa tsetsatsetsat tsy haritra kely ihany alohan'ny tena idirantsika amin'ny zavatra tena tokony hoe inona no azo lesahana eto sy azo ifampizarana eto. Solombavambaoka no miresaka de mini mihitsy tsy manapaka satria metodika ho amin'ny boriboritany faefatra ary zay no mahafinaritra satria tsy mipetraka ny solombavambaoka nareo ho atehan'ny vahoaka ny boriboritany faefatra fa de miasa ary mitondra zay hoe etaeta ny vahoaka izay zany de zava-dehibe ny ahafahana miteny an'izay zany maneho antsoavy nandalo teny mihitsy ny tenanay ary sahirana mihitsy zany vao afaka teny amin'le rambe tsy tafiditra moto moa eny député Ramboasalama moto kelikely reny na moto cross ary de sahirana mihitsy mandeha zany satria sady mitsapa lalana no matahotra ny enjera ny mitondra moto de mifanena amin'ny fiarabe koa mampalahelo hoe betsaka ny usure sady olana amin'ireny ane rehefa mandeha ohatran'io mijano ohatran'io ny rano dia ilay pavé zay pavé fa tamin'ny andron'ny talohan'ny indépendance io de amin'ny pavé ohatran'ireny rehefa milondrano ohatran'io de miainga ho azy tsy fantatra tsony hoe inona ny eo ambany eo tena kely fotsiny hoe anatenenina am'izay hoe moto tsy afaka sy nrehetrarehetra fa nitaingina ny sarety iny fa tena toko mihitsy mifaorina satria mandeha anjampa ny olona mitarika an'le sarety tsy misy amortisseur fa de tena mitotona ka na ny lamosina marary na ny fitombenana marary sy ny rehetrarehetra zany hoe tsy fantatra tsony ny eo ambany rano na lasa miainga le vato dia lasa manohana misy lavaka de ka zay lazaiko hoe zava-doza fa de io izy io fa de raha malala fa zay angamba tiako tenenina kely amin'iny mifaniry. Tsika moa député Ramboasalama amin'ity androany ity de miresaka ny amin'ny tranga zany zay nabeadevitra teto amin'ny firenena kanefa rehefa miroso ny tantara dia mazava le izy fantatra le izy ary misy koa mamoaka ny tsiambaratelo ino moa titsika resana an'izany 7 febroary raha tsy diso ny fitadidiako de mbola tao any antony asa député colonel Rambo tamin'ny fotoan'andro ary everiko ihany koa fa manamboninahitra ambony anao eo anivon'ny tafika malagasy dia mba mahafantatra kely ihany ny amin'ny fitsipika zay tokony horaisina amin'ny fotoana zay manahirana eto amin'ny firenena ety androany ity moa zany satria
rehefa may ambondrona de ny zavatra rehetra ataon'le fitondram-panjakana député Rambo dia tsy maintsy misy daholo ny endrika récupération politique ahafahan'le filoham-pirenena sy le mpiara-dia miseho indrindra le filoha zay tsy mahatoky teny amin'ny fifidianana ho avy eo sy mpiara-dia aminy fa manao sarinady-mpifidianana fotsiny tsy mety mamoaka daty ary manodikodiny eo fotsiny miaraka ny seni de ny prime ministre ny teny isy fifidianana amin'ity taonty ataizany mbola nisy an'izany hoe fifidianana tokony atao novambra na desambra farafatarana zany ary efa tara aty amin'ny volana febroary efa anitsaka ny tapaky ny volana febroary mbola tsy fantatrao ny anatanterahana izany fifidianana zany hoe roviana exactement ny daty anaovana azy tena zavatra mbola tsy nisy zany de zay zany ny afantarana sady ara-tsy-panatsotro zao lizy no tahotra reto olo rehetra zany rehefa avy nanompa atsika nanao tsinitsinina mpanohatra hoe miatre fifidianana arasa vonoana hiatrika fifidianana fa izy ndray ty mangovotra ka zao mbola mitsapa an'le heriny izy député Rambo io izy mahatonga azy tetitety faritra io nahatonga azy tafajabaka tamin'ny Barea de nampalahelo tamin'izy moa ny savian'le Barea satria nitondra godasy izy tao sgan de nitondratondra fanampiana kely de nalefa ny tany le bandikely an'ny Frantsiny nanaraka amin'ny Barea de nijapiny le Barea betsaka ny tezitra tamin'le camion benne hoe tsisy akoatrin'ity ve hitondrana ny reto mahery fon'ny firenena reto de zavatra anankiray koa moa satria rehefa te hilalao an'le fon'le vahoaka izy de apotika hatramin'le kianja amin'ny Mahamasina amin'ilay ino moa zany le terrain raha nisy nahazoantsika sazy député Rambo dia ny faharatsiny ny terrain misy fomba fiteny mihitsy ny tamin'izay hoe ary tamin'ny président Kafa raha mady amady de nametraka na de azy Madagasikara de amboary io fa tsy afaka mandray lalao iraisam-pirenena etriny hoe terrain mangazo terrain tambo manga izany no niantsona ny kianjan'ny Mahamasina tamin'izany fotoana androany zay le hoe tsy maintsy manatsara ny ataon'ny fitondram-panjakana fa tsy ohatrany io ny eritreretintsika azy andanimbola be nefa zavatra ohatran'izao nefa rahan'le izy andraiky andray lalao iraisam-pirenena volana martsa le kianja be Mahamasina azo sorohana daholo zany ny zavatra rehetra tsy nahatafidiran'ny vahoaka teo rehefa hanao fandaminana fa zao maika loatra amin'le popularité efa menjera le filoham-pirenena sy miara-dia aminy de nampidirina le vahoaka matahotra ihany koa zay mety vitroahan'ny olona taty ivelany taty satria tsy mahay organisation miparitaka de ohatran'ny androany ihany koa nangingina foana le fito febroary hatramin'izay fa zao tonga hatramin'ny taona olona mihitsiny hoeny an-tanina renina ny taona olona mihitsiny taiza nisy fotoaman'olona etsa-tanina renina de ho tominao ny olona ho etsa-tanina renina fa mitaona olona hitantsika amin'ny sary ny karazana fiarakodia sarina namanam-panao gazety izy io ny piquetsika hitantsika amin'izao mba hahafahana manofina n'le fito febroary de eo indray de manao resaka lasa sy ny sisa de mitantara ny atsangatsy amanorana sy ny sisa ohatrohatran'izany nefa fantatra tsara fa inona ny zavatra nikotrokotrohany reto olo reto mialohan'ity 26 janvier sy fito febroary ity ka mba hahafahantsika mandeha any amin'ilay ady hevitra député colonel Rambo satria goavambe ty zavatra resahantsika itya de alefantsika aloha zany ny oronatsary ty oronatsary alefantsika tya dia piace en âme ny amiral Didier Ratsiraka zay namoaka ny secret ny amin'ny coup d'état iny tamin'ny 2009 iny ary nandatsatra zay misy ny faneho-kevitry ny président Didier Ratsiraka aloha zay aloha nalefantsika lefa nalefa any amin'ny faly any le izy de efa any ka de ndaso araloha jerevantsika rehefa aveo fa verina kely am'izay tsika fa ho alefantsika eo zay vidéo zay fa zay amin'ny akabeany député colonel Rambo mino fa manakambary de alefantsika le vidéo fa andamina kely an'izay zay sy faly ia 7 février marina androany taona 3 sy 4 ary raha ny 2009 sy 2023 moa zany dia 14 taona androany izany tao hoe fitaritan'olona nanika ny lapa teny Ambotsirotra zany ary niteraka fahafatesan'olona raha ny momba ny
fito febroary dia ataoko ngamba fa manampy an'izay atao hoe faneho-kevitry ny filoha teo aloha tompoko lahy amiral Didier Tsiraikiazay dia ny atao hoe aveu izay navoaka ny colonel Charles koa tamin'ny fotoana nitazomana azy tany amponja tany maison de force tany Tsiafa izay nanao aveu ary natao ny fatapoko fatam-pirenena dia milaza marina ny fanongana mpanjakana ary ny atao hoe fanjakana liandra ity fitondrana amin'izao fotoana izao ity satria ny mpitondra amin'izao fotoana izao ihany no nitondra tamin'izany fotoana izany. Toy an'ny lundi noir ny 7 février satria naninona rehefa tsy naomby ny lundi noir ka rehefa mpitehana dafolo ny orinasan'ny filoha Marc Ravalomanana filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany dia nampiany fananam-potehana ireo orinasa maro an'olona tsotra sy ana fikambanana eran'i Madagasikara ihany koa toy ny atao hoe miteny amin'ny suprême matery amin'ny Antaninandro zany sy ny Lasity tao amin'ny Beoririka sy teny amin'ny Galerie Zoom teny Korondrano ny teny Tanjombato sy tany amin'ny faritra hafa rehetrarehetra tany izay naverezana vola tsy toko tsy foroana izay mbola tsy nefan'ny ty fitondrany ty amin'izao fotoana izao na dia atao efa nivoaka tao anatin'ny atao hoe feuille de route aza fa tsy maintsy misy ny indemnisation an'ireo fanapotehana an'ireo orinasan'olona maro be reo izay mbola tsy tanteraka hatramin'izao fotoana izao izay hodiny ty mpitondry ty fanina fotsiny dia nisy faty olona tamin'izany satria le olona izay naporisiana tamin'izany dia jamban'ny vola jamban'ny fivarotana fanahy maty hany kely ka dia nanao tsy fanao ary nahatonga an'izany rehetrarehetra zany dia tsy inona fa noho ny fisian'ny fivoriana tany an-tranony efa lasa koraha zany izy ny ministra Ranjivation izay anisan'ny nampivory olona tao ary anisan'ny atao hoe niketrika ny amin'ny anonganana filoha Marc Ravalomanana izay nanomboka tamin'ny lundi noir ka ny tamin'iny 7 février 2009 iny tamin'izany fotoana izany ny mpiketrika dia nahazo vola tsy toko tsy foroana tamin'ny Ngaiany Rajoelina sy ireo karana marobe mpanohana azy ireo atao hoe mpanefoefo teo tamin'ny tany sy ny fanjakana izay mpanefoefo ty hanao tantely hava-drakotra ny fananany haren'ny firenena malagasy izay raha mahita tsy afenina amin'izao fotoana izao tsy afenina amin'izao fotoana izao fa iza ny tompon'ny tany eto Antananarivo samitsika mijery iza ny tompon'ny fanotofana tany eto Antananarivo samitsika mijery iza ny tompon'ny tany misy problema tany any amin'ny faritany Toamasina eny any amin'ny faritry Miarinarivo eto amin'ny faritra manodidina Antananarivo iza daholo ny tompon'izany izany olona rehetrarehetra izany izay ataoko hoe defa niketrika hanao inona fitena zany ampambimamba ny fananan'ny malagasy nefa nanampy an'ny fitondrana amin'izao fotoana izao
anokana ny filomarika Ravalomanana tamin'izany fotoana izany dia atao an-tranony Ngiaranjivason no natao ny fivoriana tamin'izany fotoana izany, dia anisy nahazo ny vola be mpiketrika, dia anisy ireo atenatena izay mbola misy miasa amin'izao fotoana izao nahazo vola amatapitrisany, dia avy eo misy an'ireo atao hoe mpanatanteraka ny asa amin'izay izay nomena 3 alina 5 alina anatanteraka ny asa ratsy fanambotehana ny orinasany filomarika Ravalomanana sy orinasan'ny olotrosa tamin'izany fotoana izany. Nisy ny maty teo Analakely, nisy ny maty tena Tanjombato, nisy ny maty teo Korondrano, nisy ny maty teny Tetỳ Nosopatrana, noninona noho ny fitiavana fahefana sy noninona noho ny fanokana-panjakana nataony mpitondra amin'izao fotoana izao dia tsy inona fa Ngiarajoelina izay mitondra amin'izao fotoana izao sy ireo nama mbola manodidina azy amin'izao fotoana izao sy ireo atao hoe mpanambola be mpanefofefo izay nanao ampahimamba ny hareny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny eritreretina tamin'izany fotoana izany dia hoe hirodana ny fitondrany filomarika Ravalomanana satria hoe tonga dia andatsatra ny filomarika Ravalomanana kanefa amin'ny mpitondra manana traikefa azy, amin'ny mpitondra tia vavaka azy ary amin'ny mpitondra filoham-panjakana manakina hatrany ny fiainana amin'Andriamanitra dia tsy tafiditra toa natao anatin'ny piège-ny mpanokam-panjakana izy tamin'izany fotoana izany fa dia navelany ary ny teny tamin'ny 10 alin-day izy tamin'izany fotoana izany, tamin'ny tafika malagasy, tamin'ny pôlisy, tamin'ny gendarme izay nangataka ny hoe avela amin'izao fotsiny ve ireo olona ireo, dia niteny ny filomarika Ravalomanana tamin'izany fotoana izany hoe aza mihetsika anareo fa avelao izy aka izay tadiavinao fanaony izy. Fa raha ny amin'izao fotoana izao dia efa tsy haiko fa faty olona nikararana teto. Tsy nisy mihitsy izany fampiasana hery tamin'iny lundi noir iny. Hitany retsy mpanokam-panjakana sy ny virongony miaraka amin'ireo atao hoe mpanefefo tamin'izany karana sy ny gasy mpanefefo tamin'izany fotoana izany izay namatsy vola ny fitondrana amin'izao fotoana izao io, nanatsy vola ny mpitondra tamin'ny tetezamita tamin'izany fa tsy tafita ny fanonganana ny filomarika Ravalomanana dia nandehany amin'ny hoe zavatra tena extrême ary dia tena hoe any amin'ilay fivarotana ny fanahy, izany hoe ilay fanahy maha-olona izay tsy tia mamono olona mandeha hatramin'izay nefa ran'ilay 7 février dia nitenindreo ary niteny tamin'ny Andry Rajoelina mihitsy hoe raha tsy misy raha latsaka eto ary ho imputentsika amin'ny filomarika Ravalomanana dia tsy azonao io fitondrana io, dia ketrika ratsy dia natao ary mbola misy olona amin'izao fotoana izao anisan'ny ketrika an'izany mbola velona ary miaraka amin'io ifimy le olona amin'izao fotoana izao. Ketrika an'izany hoe aleo asiana faty olona dia zay miongana ho azy Ravalomanana. Tsy nampalelo tamin'ilay izy dia zao ny olona izay nieritreretina ary miseho hoe naiza le anareo dia za vonona hitarika anareo amin'ity zavatra ity satria tolona no atao. Fa ny olona izay niteny an'izany na tamin'ilay lundi noir izay napotika ny MBS, napotika ny radio pirenena sy ny televiziona ny firenena sy ny olona izay nanangana natao hoe gouvernement insurrectionnel izay nametraka ny Monjarondefo prime ministre kanefa tsy manana an'izany toerana izany satria be ny tanànan'Antananarivo izy tamin'izany fotoana izany izay hoe hitarika ny olona andeha
ametraka an'izany praiministra any tsy hita dia napriska ny olona nitondra ny olona ny amin'ny atao hoe any amin'ny abatoara Rajoelina teny tamin'ny olona hoe ekenareo ve ny ametrahantsika ny prime ministre Monjarondefo eny amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao eny amin'ny lapan'Ambohitsirotra satria mbola tsy manana toeram-pisatra dia ateliko eny fa eny ny toerana lapan'ny prime ministre kanefa tadio tsara fa io lapan'ny prime ministre dia tsy eny Ambohitsirotra fa any Amazorivo izany hoe tsy miteny an'izany izy raha kana tamin'ny 26 juin zany io 7 février io 26 janvier zany a io 7 février io satria efa tany niketrena hoe rehefa tsy vita amin'ity dia mandeha makany dia mandeha any amin'ilay tsy faty olona zany fantatry zareo nefa fa ny Ambohitsirotra zany a dia anisan'ny lapa fiasan'ny filoha Marc Ravalomanana ohatrany amin'izao fotoana izao sady fiasan'ny eny eto Antananarivo sy eny Iavoloha samy lapam-panjakana aloha isan'ny filoham-pirenena ohatrany amin'izao fotoana izao kanefa dia sahan'ilay mpitondra amin'izao fotoana izao Rajoelina amin'izao fotoana izao tsy nahafantatra hoe lapa mpanjakana io fiasan'ny filoha Marc Ravalomanana ary manana zany atao hoe statuana zone rouge izany hoe manana fiarovana manokana ohatran'ny tovizana amin'ny lapany Iavoloha manana fiarovana manokana tahaka ny lapany Iavoloha fiarovana zany lapa zany atao hoe zone rouge dia misy ambaratongany misy natao hoe fiarovana lavitra dia misy ny fiarovana akaiky ary misy ny fiarovana tena akaiky ao anelanelan'izay fiarovana anankitelo izay a dia misy ny azo atao hoe ny fiarovana ambava entina ambava ho an'izay olona manana eritreritra ka andeha hananika ny lapam-panjakana efa fantatry ny Andry Rajoelina sy ny namany zany ambaratonga mpiarovana ny lapa zany a satria tamin'izany fotoana izany dia nisy ny lehiben'ny état-major général ny tafika malagasy izay efa maty moa izy amin'izao fotoana izao dia nisy ny tompoklasy général Dolin niaraka tamin'ny Andry Rajoelina sy Monjarondefo niara-niasa taminy nitondra ny olona niakatra teny Ambohitsirotra ary mahafantatra tsara ny fisiany zany ambaratonga mpiarovana telo izany ny ambaratonga mpiarovana voalohany dia efa nasiana bara vy mbola bara vy malama tetỳ amin'ny faritry Louvre amin'izao fotoana izao dikan'izany zany efa misy an'iny bara vy ny manodidina tatỳ amin'ny faritry ny banque centrale faritry ny Solimata aloha dia ny aty Atsinanana aty amin'ny pharmacie aty akaiky ny faritry Colbert zay dia efa milaza hoe tsy azo idiranao fa faritra mena ny fiarovana faharoa dia ny fisian'ny hersa vy zany a sy ny bara vy malama indroa taona eo anelanelan'ny faritra fiarovana voalohany sy faritra fahatelo fantatry ny général Dolin sy ny mpiaradia aminy zany a kanefa dia mbola natao ihany efa mahafantatra tsara zany
ireo olo reo fa rehefa miampitan'io a de efa ho zava-do satria efa any amin'ilay fiarovana tena akaiky de akaiky zany. Ka rehefa na fiarovana akaiky de akaiky izay dia midika ohatrany hoe fampahafantarana farany a alohan'ny andraisana fepetra amin'ny fiarovana ny lapa. Inona ny zavatra nitranga? Efa natao daholo ny fiampitana amin'izay fiarovana voalohany sy fahatelo zay nitaritin'ny nga prime ministre Rondefo sy nitarity nga Dolin, dia nitaritin'ny général Dolin, dia fantatra fa eo amin'ny faritra fahatelo zay neritreretin'ireo tao hoe mpanany bohatra, mpananika ny lapa, neritreretin'ireo fa hoe hitifitra ny avy aty amin'ny lapa satria zay ny fiarovana ny lapa. Tsy zay ny zavatra nitranga fa fanatanterahana n'ilay ketrika tany an-tranon'ny Ngaranjivason tamin'ny ketrehana n'iny lundi noir iny sy ty fety febroary ty, zany hoe avy aty an-damosiny ireo olona no nitifirina ary efa nomanina zany zavatra zany. Ary tamin'izany fotoana zany ny colonel Charles amin'izao fotoana zao, zay commandant Charles izy tamin'izany fotoana zany a, niaraka tamin'ny Lilson zay tena tao anatin'ny fanokana-panjakana mihitsy izy, dia nanamafy ary nanao aveo fa nitifitra dia avy aty amin'ny bâtiment ny finance amin'izao fotoana zao a, sy avy aty amin'ny bâtiment ny trésor ary avy aty amin'ny bâtiment ny misy ny PCM taloha zay misy ny birao ny présidence amin'izao fotoana zao. Profon'izany ny olona raha voatifitra avy aty aoriana de nioaka. Fa tsy mitsirara, zany hoe sur le ventre zany a, fa tsy sur le dos. Raha sur le dos izy a de avy aty a aloha no mitifitra ny olona, fa sur le ventre izy a dia mitsirara any aloha ny olona. Ary de mazava be fa zay mivoahan'ny bala avy aty amin'ny kibo zany a dia lehibe noho ny idirany avy aty an-damosina. Ary dia ao anatin'ny avean'ny généraly colonel Charles zany a, ary tao anatin'ny aveany i généraly Rakotonandrasana Noël zay maty mo tsy afaka hitenitsony amin'izao fotoana zao, fa ao anatin'ny aveany izy mirahalahy zany a tamin'ny fotoana nijanonany iry zareo tany Atsiafa, ary namoahany an'izany a ho fatapoko fatam-pirenena. Zany hoe ity fanjakana ity zany de fanjakana misy raha ny tanany, tsy afa-maina amin'ireo atao hoe faty olona nitranga tamin'ireny fanapotehana ny orinasa ny Filomarika Ravalomanana, tamin'ireny fanapotehana ny orinasa teo amin'ny Arkady ka nisy trano may famakina trano tao sy ny rehetrarehetra, fanapotehana ny tao amin'ny Lasity, tao amin'ny Beoririka, tamin'ny fanapotehana ny teo Antaninandro, tamin'ny fanapotehana ny tany amin'ny Akorondrano, tamin'ny fanapotehana ny teny radio sy ny televiziona Nanosy sy ny tany amin'ny faritra rehetrarehetrany. Satria maninona? Efa tsy ao tsony ilay hoe fitiavana an'le malagasy, ilay atao hoe samy malagasy ka tsy hanao an'izao, fa entina n'ilay fitiavana voninahitra, fitiavana politika ary fitiavam-bola tafahoatra dia lasa mandeha hatramin'ny famonoana ny piraitany-drazana ary famotehana ny firenena. Potika le firenena zay tamin'izany fotoana zany nefa atao hoe teo amin'ny toerana misy azy eo amin'ny lafin'ny iraisam-pirenena, teo amin'ny toerana misy azy eo amin'ny atao hoe
aty amin'ny toerana misy azy aty amin'ny ranomasimbe indianina raha miresaka atao hoe fandrosoana sy fampandrosoana ny firenena anankiray no tiana ho resahana. Tamin'izany fotoana izany tsika nefa nanana ny atao hoe ny taux de croissance économique 7,3%. Ary efa andeha any amin'ny atao hoe mba anana toerana misy mahizy azy amin'izay ilay Madagasikara. Kanefa moa reny zava-misy, reny fanokana-panjakana izay mitarika amin'ny fahoriana amin'izao fotoana izao, izay raha nanana zay 7,3% zay ny taux de croissance aty amin'izao fotoana izao aiza ho aiza taux de croissance misy amin'ny Malagasy amin'izao fotoana izao, aiza ho aiza ny vidim-bary tamin'izany fotoana izany zay nanenjana fitonana fa hoe lafo loatra fa ataoko 500 ny 800 000 izy zao. Ataoko 500 ny vidin'ny kapoaka, aiza ho aiza izy zao efa 1,100,000 ny vidin'ny kapoaka amin'izao fotoana izao. Aiza ho aiza ny vidin'ny menaka, ahenako 500 ny vidin'ny menaka, aiza ho aiza izy amin'izao fotoana izao. Ohatrinona ny vidin'ny vary ray gony tamin'izany fotoana izany, vary gasy vary vokarina teto an-toerana, aiza ho aiza amin'izao fotoana izao. Araka ny tenin'ny namana faniry teo efa 800,000 ny ray gony, ary zay 800,000 ray gony zay dia tsy nirehitra ny vidin'izany satria maninona vary gasy zany izay entina potehan'ilay mpitondra fanjakana koa amin'izao fotoana izao satria maninona aleon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao manafatra vary mamevana ny tatsaha karana, tatsaha pakistanais zay mamboly vary any dia mivarotra aty amintsika, zay tsy fantatra hoe vary karakory tsara be moa kalitaony io, vary azo hoanina sa ahoana, toy izay karakara ny tatsaha io tsy raha mahalala fa ny tatsaha malagasy na mpamboly malagasy na mpipo malagasy na mpanjomy malagasy dia eo amin'ny 5,7 na 20 isan-jato ny mponina malagasy. Zay tsy misy fikarakarana fa dia atao hoe vononakolaka azy satria maninona na ny vidin'ny ambioka semence, na ny vidin'ny zezika, na ny vidin'ny fitaovana entina hikarakarana ny tanimbary, na ny vidin'ny sakafo satria rehefa miasa zany tsy maintsy misakafo, dia tena araka ny fitenin'ny tanora amin'izao fotoana izao tsy zakany tsena intsony, tsy karakaraina ilay tatsaha malagasy fa aleo karakara ny tatsaha any ampita no ilay atao hoe bizina, satria tadio tsara fa rehefa manao an'ireny dia tsy maintsy misy foana ny commission any ambadika any, ary tsara fantatry ny vahoaka malagasy zany fa misy ny commission any ambadika any rehefa manao zavatra ohatran'ireny. Zany ny vokatr'ilay fanokana-panjakana tamin'ny ary efa niketrehana mihitsy ny zavatra io entina mitehana ny filomarika Ravalomanana sy amitehana ny firenena malagasy. Filomarika Ravalomanana tetehana ho potehana, iny izy velona soamantsara iny, ary satria mametraka amin'ny fiainany amin'Andriamanitra, tena mivavaka amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina, iny izy mbola velona soamantsara ary mbola vonona ary mbola mametoky fa mbola ny andro kely sisy iainany dia entiny hitiavana ty Madagasikara ty satria maninona simba tanteraka le firenena. Fa nataon'ireto oloreto tamin'ny 2009 aiza Madagasikara amin'izao fotoana izao potika tanteraka le firenena. Zany vokatry le fety 7 février ary tiako tenenina dia hoe hain'ity fanjakany ity mihitsiny manao ny manipulation ny vahoaka, meny kely tsipahazany kely amin'ny 5,000 ray alina, kanefa fampitehan'le Madagasikara sy fampitehan'ny fiainan'le vahoaka tsy eritreretra le vahoaka mahazo an'izany. Izany hoe ilay vahoaka izay mampalahelo amin'izao fotoana izao, izay taonina noentina andeha hanao 7 febroary dia tsy mahafantatra, ary aiza ho aiza apetraka amin'ny fanontaniana araka ny teninao tao hoe ireo olona tao mamaky eo Ambohitsiroatra eo ve mba hoe aiza ho aiza ny fiainana tamin'izany fiainan-drareo amin'izao fotoana izao, ary aiza ho aiza ny promesy fampanantenana tamin'izany ny fiainana amin'izao fotoana izao, fa dia ataon'ny olona fitaovana politika fotsiny, na azahoan'ny olona ny fahefana fa ny kapoaka aza dia raha ninahirany kapoaka taloha lasa ambadiky ny kapoaka, lasa tapaky ny kapoaka, raha
afaka mividy charbon ray gony taloha amin'izao fotoana izao a apatelo sisy satria dia lafo ny fiainana ka eto a zany hoe tena 7 febroary dia loza ho an'ny malagasy ary araky ny tenin'ny prime ministre moa hoe hitondra antsika makaizany korotana sy mifanonganam-panjakana dia io izy io ny prime ministre dia avy ireno androany 7 febroary a rehefa mba inviteko ianao mba hiteny amin'izay ainao manjery tianao any dia hoe zao ny vokatry ny fanonganam-panjakana tamin'ny 7 février satria fanonganam-panjakana iny ary ny amiral koa dia efa niteny an'izany ny fiatry raisam-pirenena communauté internationale dia efa niteny an'izany fanonganam-panjakana izy dia aiza ho aiza lay fanonganam-panjakana hitondra aiza ny fanonganam-panjakana dia mba avereny kely fantatry ny olona hoe ino fanonganam-panjakana tamin'ny 7 février iny a no nitondra antsika amin'izao fahantrana lalina dia lalina zao a efatra any mba firenena mba resitsika eto ambonin'ny tany amin'ny resaka fampandrosoana ary zany a firenena mivokatry ny ady an-trano fa isika zay tsy nisy an'izany a dia izao a ny fahorin'ny malagasy fiainana miakatra dia miakatra ny vahoaka tena anatin'ny fahantrana fadiranovana dia tsara raha mba averinao inga prime ministre ny hoe ratsy ane ilay fanonganam-panjakana amin'izao andro ny fety fahafitony volana febroary zao a dia ampisahivinao hoe fanonganam-panjakana tamin'ny 7 febroary 2009 ane dia ratsy a satria izao any mahazo antsika amin'izao fotoana izao. Eny ary pitsika mihitsy le profo député Ramboasalama satria izay le izy voavoninao zany mba ho fantatry ny taranaka teoriana. Ny tsara manko dia hoe misy vidéo tahaka izao fa raha ny tsara rehetrarehetra zany dia efa saika misy voafafafafa any ambadika any zany fa apitsika mihitsy le izy a piasoanama ny amiral Dideratsiraka ny tenany zava-misy tamin'ny fandahara manokana fa ny aveo nataon'le colonel Charles ny zava-misy samihafa tateoriana dia manaprofo izany. Zany hoe nentina tany amin'ny abattoir natao lafika fotsiny le voaka fa namaiky andrareo dia ahoana nakana fahefana dia nijonoana tao anatin'le izy le prime ministre Roindefo zay nitendritendrena tery amikanja zay hoe inona ny lalàna ahafahana manao satria nanangana gouvernement insurrectionnel le olona raha teo koa efa s'auto proclamé nanandra-tena ho filohan'ny teteza mita zany adsoina sy fanonganam-panjakana daholo zany mbola misy fanjakana mijoro eo dia aiza zany zao nahazo fahefana nareo move ampiasain'le prime ministre amin'ny primature ny lapana Ambotsiroatra toko ty mbola amazo arivo ny lapany primature le mpitondra amin'izao ary Ambotsiroatra miasa Ambotsiroatra fa maninona tsy hoe amin'ny prime ministre iasany io dia ao nareo miasa zany zao tikan'izay zay zany le fitaka bevava dia natosika le vahoaka dia efa nanomana plan tao ambadika izay fanosehana vahoaka izay ahafahana mandrotsaka an'le raha satria raha tsy versena ny raha zay zany le ady masisy tao anatin'le izy tsy azo le fanjakana satria io ny président Ratsiraka efa nitsolopolopy ny tolona nataony Andry Rajoelina teo amin'ny 13 mai raha tsika avy hatrany ny ary manao pacte amin'ny devolana hoe zany mandraraka rahan'olona zany zay vao maka fahefana fa tsisy hoe manao sorona olona zany amin'ny zavatra fa tadio tsara fa ianao raha manao sorona olona leto raha amin'ny fomba malagasy dia efa manao pacte maizina zany a fa tsy manao zavatra hoe madio entina hoe zavatra avy amin'Andriamanitra ka eo dia tokony heritreritra ny olona hoe pacte maizina zany matoa maneritreritra hoe andao aratsaka ny raha amin'ny malagasy mba hakana fahefana. Daoara raha tsika avy hatrany le vidéo. Marina dia marina zany tompoko fa ny fanarahanay mianaka kosa dia izao nanontany tamin'ireo namana frantsay ekeny Andriamatoa Rajoelina ve izy io ekeny non seulement ekeny izy fa ho avy eto izy rapitso izy ilaza aminao dia nanaiky izy izay hoe tsy misy raha latsaka tompoko. Andro vitsivitsy taloha ny 7 febroary dia efa nivory ireo mpanao politika miara-ty amin'ny Andry Rajoelina. Fivoriana izay mpanao gazety vahiny ihany no navela aka sary tao. Toy izao no teny mivoaka nandritra izany fivoriana izany. Sy maintsy manao accusation ravalimanana criminel, ravalimanana traître, manahirana mifosa olona
fa efa nanomboka ny tsilopilopy ny mouvement an'Andriamatoa Rajoelina dia tsy lasy ty ozy ny sasany tamin'izany fotoana zany raha tsy misy raha latsaka. Olala, tsy mety amiko zany. Dia nisy tokoa ny raha latsaka. Mbola no mafisin'ny lieutenant colonel Lassalle Andriana Soavana tamin'ny fanambarana nataony fa mbola nivolindray ry zareo avy eo nanomana ny tetikady ametrahana ny sabotsy 7 febroary. Isy ny réunion préparatoire izay natao tany an-tranona Andriamatoa Rajoelina tamin'ny 9 febroary zany hoe ny lavay zany dia tamin'io fotoana io stratégie dia iny le nitarika olona teny Ambotsoroatra iny amizay zany no hita fa hoe vahaolana dia tamin'io occasion io zany no niteny Andriamatoa Rasamborjaka Cyril tamin'izao nivory tao izy tsy agoso mihitsy ny tolona raha tsy misy raha latsaka. Nanafika tao avokoa izany ireo mpitaritolona izay nanamafy ilay tetikady tany aloha fa tsy maintsy misy ny raha latsaka. Fa le olona avy ety aoriana nasesy mba hisiny raha latsaka, asa misy nitifitra aoriana, misy nitifitra tany aloha, teo nisy ny raha latsaka zay manomboka eto tsy miaraka atsontsika Andriamatoa Rajoelina. Tetikady nampiasaina zany no hoe hitondra ny vahoaka ametraka ny prime ministre mitendrena eny amin'ny lapana Ambotsoroatra ny tolakandro ny sabotsy. Miainga tokoa ireto vahoaka tsy lalàna na inona na inona. Toy izao ny teny dia efa avy nifampiresaka tamin'ireo miaramila mpiambina ny lapa ny tenany. Tsy nanaiky anefa ireo délégation mampiarady aminy toyandry eteny mandeha mahefasoa fa tsy mahazo hevitra intsony tsy maintsy aroso. Tsy niadena nefa faty toy izao toy eo. Raha ny fitantaran'ny lieutenant colonel Lassalle Andriana Soavana indray dia tsy miaramila indray no nitifitra tao fa mba hampahomby ilay tetikady izay nifampitiniana no malina iny dia nisy ny olona napetraka meloha teny amin'ny toerana manodidina. Dia lazaina amin'izay fa le olona avy aty amin'ny palais aty no mitifitra n'le olona. Izy le olona le nirany avy aty Lilisson ny no mitifitra olona sy ny olona nentiny. Izay ny olona nitifitra tao Ambotsoroatra. Rajoelina daholo ny orchestreny zay na le fanoranan'le olona aveny Ambotsoroatra na le fanoranan'le olona mitifitra izy daholo ny tompinavina tamin'izany. Tao anatin'ny fitondrana ilay tezamita dia olona nomena toerana manokana ny commandant Lilisson René de Roland ary tsy nisy nanokatra fanady adiana mihitsy makasika izay nambaran'ny lieutenant colonel Lassalle na marina izany na tsy. Indrindra fa nanao autoproclamation koa lehilahy hoe zany président niasa te da atoviny anao aroa fa dia tapitra eto ny fiarahantsika. Tonga tokoa ny ora sy ny fotoana voatondro andao arahantsikary ny fomba nananterahana n'ilay tetikady tsy maintsy manao accusation hoe ravalomanana traître, ravalomanana criminel. Eo ny coup d'état andraso tsy fa nangataka zany Andriamatoa Rajoelina nanoratra any amin'ny HCC tompoko hoe manontany ny hevitrareo HCC ahoana zao Andriamatoa Rajoelina mangataka mamamy HCC Monsieur le Président, oui, vu les circonstances, vous êtes le président de la HT, vous pouvez, etc. Io ny tena coup d'état nataon'ny Ratsira olona sy ny namany. Satria olo tsotra zao no manontany valiteny Monsieur le Président,
zany hoe nanome asina sahady zany ny HCC fa izy ny président. Ny olon-tsotra zao tsy mahavy manoratra amin'ny HCC fa tsy maintsy institution manoratra any amin'ny HCC. Nefa olon-tsotra manoratra aminy hoe monsieur le président. Tsy misy kisendrasendra ny zava-miseho sy mitsanga fa efa misy ny paikady manina mialoha mba ampahomby azy. Tsy natao hamendry fiangonana ny amirenana ny olona tsara toy izao fa natao ampandinitra ny tsirairay satria ny fiainam-pirenena dia mahakasika ny malagasy rehetra. Eny izy député colonel Rambo nisotomontsika tamina horonan-tsary fanadihadiana zay niparitaka moa zany tany amina Tambajotra momba ny raharaha 7 febroary. Mbola misy fanadihadiana hafa alefantsika ireo ave fa rehefa meno so hoy isika fa mbola ao ny rakitsary rakim-peo na eny ny zavatra nyresahan'ny président de Ratsiraka dia manamarina ankehitriny fa tena fanonganam-panjakana ny zavatra natao tamin'ny 2024. Dia averina zany ny teny Andriamatoa seka lay milaza fa ny 2002 ny coup d'état dia mazava ny teny président Ratsiraka teo zay nanaova ny Rajoelina déplacement tamin'ny Paris tamin'ny fotoanandro. Dia nametraka fepetra Andriamatoa de Ratsiraka ny hoe izao ny eritreretiko amin'izany ary ny ekeny frantsay zay Sarkozy ny filoham-pirenena amin'ny fanonganana any président Marc Ravalomanana. Mazava ny fanazavana samihafa nentin'ny président de Ratsiraka teo nandatsa dray Andry Rajoelina ary nomanina zany. Faharoa, misy ny fangatahana fanontaniana nataon'ny Andry Rajoelina tany amin'ny HCC zay olon-tsotra tsy tokony hametraka izany kanefa nikenin'ny HCC fantatsika tsara ny circonstance tamin'izany fotoanandro zany, ny intimidation samihafa nanaiky ny HCC talohan'iny efa nisautoproclamé ny Rajoelina fa izy mitarika amin'ny fahefanavy ny teteza mita coup d'état hoy Andriamatoa de Ratsiraka piasona amin'ny président Ratsiraka. De inona ny avalony sega amin'izany nefa izy milaza fa tsy manaiky fanjakana alaina amikery amin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana nefa le olona nanendry azy le tompon'andraikitra lehibeny soi-disant chef suprême des armées amin'izao fotoana izao olona nanonga-panjakana manamboninahitra officier de la marine iny teny iny zany nentsika ilazana mamerina an'irentsika mba ho fantatry ny théoriana izy député colonel Rambo zava-doza noho ny seho préparation na coup d'état nanomboka tao amin'ny kianja mitafy Mahamasina nakaty Ambojatofo nakeny amin'ny 13 mai nahazo 26 janvier tonga taty amin'ny 7 février de nitonakaninakanila izy tetsy amin'ny sapana ny sonerana ihany koa niaraka tamin'ny Kapisaty dia ny intimidena filoha Marc Ravalomanana temy bypass tamin'ny alalan'ilay lance roquette sy ny sisa mahafantajavatra ianao ary anisan'ny mahita ihany koa an'le horonan-tsary teo député colonel Rambo tena tonga de nanahitra avy hatrany ny fijoroany piasona aminy général Dolamy tsy mahazo mihoatra ny ty tsika franciranyty zone rouge ty député colonel Rambo. Ny amiraly tompoko l'amiraly Didier Ratsiraka dia sady manamboninahitra généraly amin'ny tafika malagasy tao amin'ny marina zany 5 étoiles izy ary sady filoham-pirenena ary matoy izy miteny an'ireny zavatra reny dia tsy amorona mihitsy fa zay resaka ny fanarahany izy Andry Rajoelina no navoakany ary dia araky ny tenenina teo taona maro izy no nitondra ny tany sy ny fanjakana filoham-pirenena ary olona manana ny maha-izy azy amin'ny fianarana raha hoe histoire militaire zany amiraly Didier Ratsiraka zany mahay tsara ny atao hoe histoire militaire izy mahay tsara ny resaka politika izy ary nianatra navita ataony hoe école supérieure de guerre fantany tsara zany hoe inona zany atao hoe coup d'état zany ary tsy hiteniteny fatany izy na hoe amorona fa nirandry tamin'ny Sarkozy ny fanonganana ny filoha Marc Ravalomanana ary dia
mialatsiny am'le fitenenina fa hoe mitady merina de service nga dideratsiraka entina malina faty any Filomary Karavaloanina dia Andry Rajoelina nataony merina de service. De iny no nataony anonganana ny Filomary Karavalomanana ary mba hahafahany koa zany miverina eto Madagasikara. Ary fanonganam-panjakana zany dia nirahana tamin'ny frantsay ary zany profony zany am'izao fotoana zao de asa raha fantatry ny vahoaka fa ndra Sarkozy ane zay filoham-pirenena mbola manana gadra koa am'izao fotoana zao ao amin'ny ao la frantsa ao dia anisan'ny mpanolontsaina manokana eo société ngeza be miaraka amin'ny Telma io miaraka amin'ga Yasinenina. Ary mba tsy tenenako hoe anisan'ny actionnaire eo izy am'izao fotoana zao. Zany rehetrarehetra zany midika fa oka ho fantatry ny olona am'izao fotoana zao je am'izao fotoana zao ny mpitondra am'izao fotoana zao de mbola mandà hoe tsy fanokana-panjakana iny fa de tena fanokana-panjakana iny raha ny tenin'ny amiral Dideratsiraka zay teny vantana hoe fanokana-panjakana iny. Fanokana-panjakana ary tena fanokana-panjakana ary ny tena mitarika am'izao faoriny zao satria nahoana raha nomeny raha talohany nanomezany ny Filomary Karavalomanana ny fahefana ny directoire militaire zay ny manamboninahitra telo lahy nga amiraly Hippolyte Rarsan Hippolyte mbola velona am'izao fotoana zao de ny amiral Raneviniarivo de mbola velona am'izao fotoana zao dia ny général de division Rasavindralambrivo zay efa lasa korazana talohan'io fotoana nanomezan'ny Filomary Karavalomanana ny hoe tatany nantany sy ny fanjakana io de efa nanao auto proclamation hoe filoham-pirenena nga Andry Rajoelina ary efa nahavita n'lay mission famonoan'olona teo Ambotsirohatra. Zany hoe lay fanokana-panjakana zany de efa taloha lavitra lay nanaovany nga Norbert Ratsirahonana ny taratasy izay natao tao amin'ny cercle mesy tao a Kapsaty na nyredy izay nga Ratsirahonana tao de soniaviny reto generaly anankitelo reto teo mason'ireo manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra nanonga-panjakana niaraka tamin'ny nga Andry Rajoelina zay teneniko eto fa nahazo vola tsy toko tsy forohana tamin'ny nga Andry Rajoelina sy ireo mpanefefo karana sy gasy miaraka amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao vola tsy toko tsy forohana ozy dia tam'izany fotoana zany no noentina am'izay ilay taratasy dia navoakan'ny HCC dia namoaka n'lay zay fantenen'ny HCC taloha tamin'ny Andry Rajoelina no fatahorana satria de tam'izany fotoana zany nilangalanga mihitsy ny basy fitaovam-piadina fa zay araky ny tenin'ny faniry tao hoe fampirorona fa zay miseho mitsangana tam'izao fotoana zany de na migadra na maty. De tam'izany fotoana zany no fa nany azo fampiroronany tao amin'ny HCC dia namoaka ny taratasy hoe monsieur le président na de tsy mbola nisy ara tokony am'fandehana am'izany fotoana zany de midika zany fa ny 2009 ary mitenitenao hoe diso tanteraka ny filazanga sega am'izao fotoana zao fa hoe tsy fanongana-panjakana ny 2009 fa tamin'ny 2002 samy hafa 2002 sy ny 2009 crise post-électorale ny 2002 fa ny 2009 tsy izy fa dia tena nongotana manta fotsiny coup d'état mihitsy teo amin'ny Filomary Karavalomanana ny fitantanana ny tany sy ny fanjakana ka ny tiako tenenina zany de zao aiza ho aiza raha samy nisy ny coup d'état
raha tenenareo coup d'état ny 2002 nakaiza amin'ny firenena enim-bolana teo aorinany nazahoany Filoha Ravalomanana ny tamin'ny 2002 taon'ny fifidianana sy tamin'ny na em-bolana taiza amin'ny place Madagasikara tamin'izany vetivety Madagasikara tonga de mivorony club semi tany velany tany velany débloqué vola débloqué nandroso be ma tsy nisy an'izao crise zao maritra ohatran'izao ny fiainan'ny malagasy tamin'izany fa nandeha nisosa araky ny tokony izy fa amin'izao fotoana izao 2009 hatramin'izao nisy fotoana fitondran'ny Gaera Janarmampana efa napiakatra kely ilay firenena fa amin'izao fotoana izao aizitsika ry vahoaka malagasy eran'izao tontolo izao aiza ny toerana misy atsika ny tiako tenenina zany de zao aoka ho fantatry ny malagasy ary ho fantatry na ny any ivelany na eto atoerana fa ny fahorian'ny malagasy amin'izao fotoana izao de vokatry fanokana mpanjakana tamin'ny 2009 zay tsy tafarina tsony a satria lavaka mangitsokitsoka no napetraky ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany ary ny olona nieritreretiny zay anampy azy aza ny filoha dideratsiraka tamin'izany fotoana izany zay atao hoe efa manana ny expérience ihany ary hoe vonona ny ampy na tsy atao hoe anaraka ny style de gouvernance ny dideratsiraka ny Ngany Rajoelina de niala taminy satria maninona miosindra lay tanan'ilay mpitondra amin'izao fotoana izao ary teneniko hoe matoa anao sa manao mandatsadra olona zany a de efa tsy olona tsony ianao a fa manao pacte amin'ny devoly manao pacte amin'ny zavatra hafa raha olona ka mbola hoe manana an'Andriamanitra raha izanaka fanamasina io trinité masina io a tsy havita ny ratsadra olona manta amin'izao fa misy an'izay de izay ny zavatra mitranga de zao koa ny mbola io ihany mbola mitondra amin'izao fotoana izao zany hoe le rahan'le olona zay noentina teny miakatra teny amin'ny Ambotsirohatra entina angalana ny fahefana noho ny fitiavam-bola noho ny fitiavana voninahitra ary noho ny fankahalana ilay fampandrosoana eto Filoha Ravalomanana fa hoe zay koa mba te hampandroso nefa fampandrosoana tsy mandeha amin'izay izy a zao ny farany tadio tsara arasoroko eto ny général Dolan zay manambonahitra général efa nanana toerana masemboka mahafantatra tsara ny hoe hatreto any ny faritra azotsika andehanana zay teo aloha teo mihitsiny izy ary raha tifotra avy any milapa ny tifotra anazy tokony Ngany Dolan nitaraiky taloha tao fa tifotra avy aty amin'ny toerana efa nomanina avy aty amin'ny finance sy avy aty amin'ny trésor natao a de zay olona teto aloha Ngany Dolan no niaro azy tsy ho faty tao faty teo aloha satria izy tany aloha indrindra Ngany Dolan de efa niteny hoe eto faritra andehanantsika tsy azo andehanazao faritra mety tsy azo andehanana ary mahafantatra an'izany tsara hoe ahoana ny ambaratonga fiarovana nyty lapy ty fa lay olona taty aorina zay efa nifokafoka nahazoazo kely nahazoazo vola sy ny retraretra dia efa very fanahy de hoe tsy maintsy mandeha izy ny tompona andraikitra amin'izay tompona andraikitra tsy misy afa-tsy olona anankiroa de ny filoha niteteza mita tamin'izany zany hoe zany filoha amin'izao fotoana izao Ngany Rajoelina sy Ngany prime ministre zay hoe ho apetraka nanaiky nandeha hitarika ny olona eny ary zay olona rehetrarehetra izay tao anatin'ny ketrika tamin'ny zavatra io zay teneniny fanadiadiana zay navoaka ny colonel Charles tao hoe ngiasa ambizafy Cyril mihitsy zay ao anatin'ny leselera moa amin'izao fotoana izao a no mbola velona mbola afaka amin'ny tenan'izany izy ary hoe marina sa tsy marina ary afaka fanatrika tsara amin'ny colonel Charles amin'izao zavatra zany a ao anatiny hoe raha tsisy raha latsaka io a misy sacrifice izy koa moa le olona anankiray tao hoe raha tsisy sacrifice io a tsy tafity tontolo io zany ny zava-misy ry vahoaka ka anjarantsika zany mieritreritra hoe izao ny fahorian'ny malagasy amin'izao fotoana izao a noho ny fanokana mpanjakana tamin'ny 2009 de eo amikiondalantsika izao ary tsy azo adino zany tantara zany tsy azo apetraka zany fa eo amikiondalantsika 2023 eo anatin'ny fifidianana filoham-pirenena 2009 hatramin'ny 2023 kiondalana anjarantsika mieritreritra hoe zany ny zavatra nitranga 2009 2023
anjarantsika mijery hoe mbola ho zany ihany ve mifiainantsika sa hoe teny efa mila miova ny tany sy mifanjakana de aloha hovana am'ty 2023 ty anjarantsika mieritreritra an'izany anjarantsika mahita tsara am'izany mbola te hanana tany ve reo taraka faramandimby reo mbola mba te hanana asa ve reo taranaka faramandimby reo mbola te hanana maizy azy ve ty nosy ty satria tadio tsara fa nosy tena manana maizy azy ty Madagasikara ty amin'ny lafiny rehetra tany manan-karena kanefa dia izao mahazo antsika menakavy anjarantsika mieritreritra 2023 ty anjarantsika manapa-kevitra isika rehetrarehetra izay ao anatin'ilay vita amin'izao fotoan'izao hoe 9 millions misy ampifidy anjarantsika reo mieritreritra fa raha isa aloha efa ampy azy zay ary efa moa de miteny eto hoe efa ninany anganiny ahako ampy azy zay fa de efa fantatro ny lalana le amin'ity 2023 ty mba hametrahako ny fireneko amin'ny toerana misy azy sy hametrahako ny fianakaviako sy ny taranako ary ny malagasy ray manontolo raha mbola solombavamboaka koa ny tenako ary raha mbola manana an'izany hoe toetsaina fitiavan-tanindrazana satria manambonina ambony tao mitafika malagasy ny tenako ary ny ainy tezana atao anatin'izany hoe fitiavan-tanindrazana zany de efa fantatro ny alehako hoe ay zany no andeha amin'ty 2023 ty fa tsy janona amin'izao toerana efa toerana atao hoe misy mifahoriana ho an'ny voaka ray manontolo zao tsisy ninona mandeha eto tsisy ary raha jerena mena daholo ny voayan rehetra raha ohatra hoe tomobile ny tenenina sady tomobile tsisy frein tomobile misaofy lava maty ny calculateur maty ny témoin menaka maty ny témoin frein pneu vaky atosika lava tomobile tsy afaka mandeha mena daholo tsisy raha tomobile Madagasikara de na pièce détachée tsisy mividy satria manino pièce simba daholo ka anjarantsika mieritreritra ry vahoaka mbola afaka misoratra anarana hatramin'ny volana mars isika ho azy tsy tafiditra tamin'ny elefanto amin'ny listy mifidy tadio vakiondalana ho aty ka amin'izao indrindra no anamboarantsika ny fiainan'ny malagasy mba hodena mitsaratsara kokoa zay angamba afaniry ny azo lazaina androany fa dia petsaka ny zavatra tokony tenenina tito kanefa moa misy toerana loatra n'ilay 7 février zay tena nahita amin'ny malagasy mifangiry firina ary mbola toizan'ny fangiry firin'ny malagasy amin'izao fotoan'izao dia rariny raha ohatra hoe valapatra teo ny amin'ny androany amin'ny manaraka zany dia hitondra lohevitra anankiray indray tsika fa teto zany de mbola mamerina indray ho antsika eto amin'ny boribory tamin'ny faefatra ho an'ny voaka malagasy ray manontolo mbola afaka misoratra anarany tsika mameno an'ilay any amin'ny listy mifidy ary ohatra mbola tsy navita an'izany ary tadio fa afa fidiranao amin'izay listy mifidy zay no afahanao manova ny fiainanao fiainan'ny fianakavianao fiainan'ny firenena manomboka amin'ty 2023 ty fa raha izao efa ampy amin'ny fangiry firina de 2009 ka hatramin'izao tsy izao tsonona mbola ndeha ho tambatamazana ndeha ho topony eto fa efa fantatro ny lalakale amin'ty 2023 ty dia zay zany faniry ny vitanao fa dia araky mitenenina hoe manao velomy madinidinika sy masinina fatipatenenareo fa dia mangataka amin'Andriamanitra raha mbola velonaina dia amin'ny herinandroany ohatra zao ndray tsika miaraka fa dia manao velomanareo rehetra veloma tompoko misaotra ny député colonel Rambotsika tamin'ny faneho-kevitra mafonja de mafonja nentiny tamintsika teo fampitinana fotsiny amin'ny raha 7 févroary satria betsaka ny azo resahana momba an'iny de ny amin'ny hoe rehefa nanao an'le 26 janvier na lundi noir Andriamatoa Andry Rajoelina nentiny niala teo amin'ny 13 mai nakany anosy ny vahoaka de rehefa hatosika androba am'izay de amin'ny hoe mangataka tsodrano aminareo fa nareo meko tsodrano andeha fa tsy mba nisakana anakory le vahoaka de lasa ny fandrobana izy nandeha nodiny tsatsaika tanitrany tam 7 février ny kabary izy teo amin'ny kianjany 13 mai fa natafondro ipoka na basy no mipoka itsika tsy memitra fa nga nahita tarehana tomboka ny Rajoelina teny amin'ny lampanambotsy loatra ianao fa tsy ny vahoaka maty latsadra teny izy ny tsatsaika an'olo tany amin'nisy azy tany inona ny nataony avy eo niditra tamin'ny telefônina tamina haino manjery anankiray izy sady ny tomany Andriamatoa Ravalomana melohako ianao nefa izy mampirisika miaraka amin'ireo pray petsapetsa taminy sy montage zany rana nandrika zany
izany ny zava-misy tsara ho fantatry ny vahoaka na porisihana de tsy hita izy 26 janvier na porisihana 7 février omena prime ministre de ozy ny prime ministre ahoana lasaritsika haka ny lapatsika haka ny lapatsika fa lapanareo ahoana moa kia zay ifrancilany le zone rouge zany daholo ane adevitra mbola mipetraka zao moa zany de me tsara velatsy iny atanina reniny eny aizany ho aviny sy mifianakavian'ireo raha nalatsatra natosika natao lafika tam'izany de tsy manetsika anareo ve saina maneritreritrareo hoe ity zay de naprisika olona androba naprisika olona ho vonoana zay ty misolangina tena midiboka faliana ny fahefana misy am'ireo olona miaraka aminareo reo tsy nalala zay pisba antrezime akoriny fa de miakatra ena mpanaovina akanjo fotsy ny sasany tomina ny fiarakoty reny ny anairantsika le mba mahafantara tantara aoko zay aza manaiky ajabaka reny olo reny tsony de ohatra n'izay ihany ny pratika mbola nataony tamy 2018 mbola nanao fakana fanjakana ihany na tamin'ny 73 député iny andalambe de tsy vitany tamin'iny mbola niketriketrika andray amin'ny fampidirana fitaovam-piadiana tamin'ny élection 2018 nisy enquête parlementaire momba an'izany fa tsy isika no miteniteny foana zany hoe le olona zany tsy maka fanjakana ara-pomba demokratika sy mazava fa tsy maintsy misy zavatra foana takosikosina am'lay endrim-pangalana fahefanana satria tsy mahatoky satria zay ny averiny fa pratika politika raha vatsika zany hotsika zay le révolution électorale ataotsika mila misoratsika fa resentsika amin'ny tena lalao mazava reto olo reto tsisy olona mbola naiky niverenany reto olo reto ny fantatra daholo ny any ambadika ketriketrehan'izy menakavy io fivorina atao etsero resaka fanomanan-javatra any fantatra en connaissance de cause tsika fa zao misy fotoana zavatra rehetra hiresahana am'izany fa de mampiomana mivaoko tsika hoe ny anarantsika ao anaty lisy mpifidianana e aza atao ambany zavatra tompo fa ampingangeza be anankiray zany rehetrarehetra any ho avy eo dadaleba avy any akadimangy any iresaka ny zava-misy any ko mpitolona koa zany gagy nareo raha mahita mipozy miditra eo fa mpitolona zany minao fa manakambara 7 février izy ndao reny ya isaorantsika ny député ny colonel Rambo mitondra fanazavana teo anko namana faniry raha zafy manantany io ny député colonel Rambo teo ny amin'ny hoe fantatro ny lalakaleako izy amin'ity 3 sy 4 ty mazava tsara zany ary ho atsika zany fatatsika ve fantatrao ve lalakaleanao zany amin'izao 3 sy 4 izao manoloana ny zavatra misy manoloana ny fahorim-bahoaka manoloana ny azo fijaliana izay ampilanjaina ny malagasy satria tsy mendrika amin'ny malagasy ianao zay fiainan'izao hoe zay fitoeranjoro dira rehetra hita eto Antananarivo de misy olona daholo ary lasa ohatran'io mihitsy ny fiainan'le olo isan'andro ary izy ohatran' efa mezatra zany le Antananarivo mahita an'le izy de ohatran' efa samy tsisy taitra ohatran' samy tsisy mikoropaka ohatran' hoe efa mandeha fotsiny am'izao le izy kanefa tsy tokony zay mihitsy ny mendrika an'izany hoe malagasy izany aty amin'ny taona 3 sy 4 zay ampanantenaina zao oviana tsy efa nisy ny fampanantenana fa zao tsika mbola vomaika tena miitsoka tanteraka mihitsy eny ary Andriamatoa Dadaleba Ray aman-dreny efa teto izy tamin'ny herinandro fa noho ny fotoana moa zany zay manapetra tam'izay dia nisy ny loahevitra mbola tsy noresahana dia manohy an'izay isika ny Ray aman-dreny Dadaleba zay tsy iza moa zany fa mpikaroka mpandalina izy ny tontolon'ny fiarahamonina ara-drazana sy ny fomba ara-drazana ary akoatran'izay ihany ko fomba malagasy dia akoatran'ny izay ihany ko izy dia tena mandala tsara mihitsy ary resy lahatra amin'ny foto-kevitra ijoroan'ny président Marc Ravalomanana zay ny resaka politika fa eo ma hoe Ray aman-dreny mpikaroka sy mpandala fiarahamonina ara-drazana sy fomba malagasy azy miarabanao indray Ray aman-dreny eny rina saotra ary makasitraka anao tokoa de miarabanao Ramse amin'ny fandraisana eto amin'ity télévision MBS ty de miaraba ihany koa reo teknisianina zay maefa fandefasana ny sary sy ny feo manerana zao tontolo zao ary tsy ihany koa nefa
ny arabany ray aman-dreny manamboninaitra zay ny aloha lalana nanazavazava ny momba fiainam-bahoaka indrindraindrindra zay zavatra niseho tamin'ny 7 febroary arary ny sintsiny raha izy no nandelana melabelatra sy ny namakafaka ny natongavany 7 febroary satria raha fa tena zoina sy laliny ny mifanonganam-panjakana natao tao amin'ny 7 febroary nananika ny lapa teo Ambotsirotra dia ny folo alindany tena fototra ny orenan'io zavatra io fa tsisy vahoaka andeha amina tanapolo fotsiny sahiditra eny fa efa misy basy ny rangaranga atao ambadika tao ka zany no isaorako manokana ny député avy eo amin'ny boriboritany fahefatra Rambosalama Emilia fantatra tamin'ny teny hoe colonel Rambo. Eny ary mbola isy fanazavana hoentinao rehefa avy eo momba ny 7 febroary satria ianao mo mpandalina raha teo a fa ny fanontaniana voalohany aloha ahoana ty endrikendrika eo sibikanao androany ity anio ity misatroka ianao satroka pompier ve zany sa inona miambosina zavatra ianao inona ahoana fotsifotsy menamena mba hitondray fanazavana hoe satria misy dikany zany zao fitafianao zao zany. Eny Rina tsara fipetraka amin'ny fanontanianao satria ny fitafiana ny maha olombelona ny olombelona ary ny fitafiana de voninahitra koa ary raha misy feonana na misy fanasana trehanao de arakaraky le fihetsika sy le fomba fitafinao iny ny afantaran'ny olona ny toetranao sy fomba fiainanao satria eo no ahitana ny atao hoe fifanajana sy fanomezam-boninahitra ka raha amin'ny endrika zatra ny vahoaka zao de tsy hitanao andavanandro hoe narina za dadaleba re fotaka ary nitona zao fanamin zao eny an-dalana lasa ala le ty dadaleba tsy atopoko la sanatria atopoko vavy fa ny vy mana ny antony ny angady mana ny tonieny zay no mitondra zao fanamin zao zany amin'ny maveny Ambodrapeto anay akady manga ny tena marina raha ny tantarana Ambodrapeto ny teny eny na vohitra masina Ambodrapeto teny nanambady teny zany ny mpanjakandriamasina valina nataony hoe reny lambo ary io reny lambo vadiny io nataony vady manoa zany hoe tsy nameny fahefana mihitsy hoe anjaka fa natao vady manoa satria ny tendrombohitra 12 nananany endreo de zay zany nitera-dreny lambo eny Akadimanga ary reny lambo io niteraka ny natao hoe raha Andremborosy de niteraka zany rafarala manjaka de mbola niteraka razakana valina zany koa de zany dadabe Andremborosy zany isan'ny mpanona sy ny netokisan'ny mpanjaka Andrenampomerina ny tarana ny taty Arina ary ny zao fanamina entinay zao zay zany ny faneva ny fampitana iatrany ary raha mahita ianao hoe miakanjo mena sy fotsy tamin'ny andro fahampanjaka mantsy ny zao satroka zao hitanao satroka nentina tany anady le tamin'ny ady lehibe voalohany io fa anaovanao ty ary misy ohatra RF République Française République Française satria tamintsika le zanatany de zogainy nandeha vozony tany ianao tsy maintsy mandeha miady any anaty ty satroka ty zany any dadabe anao sa any amindray aman-dreny anay tany aloha tany tamin'ny nandeha tamin'ny ady lehibe voalohany zany nitondra an'ity de mbola niterizany tao de anaovanao de niterizy ary tonga somatsara tafaverina taty Madagasikara izy niaraka amity fa tena nanana fomba tananay zay miaramila nandeha tany anady rehetrarehetra ka manamasy tena mandeha ny etapona Ambodrapeto maka ny tany masina eny hoentina ny anady de tafaverina somatsara teo tany-drazana daholy na tamin'ny ady lehibe voalohany zany na tamin'ny ady lehibe faharoa fa kosa ohatrany nampanarahako ny toetrandro zany ty satroko ty ankehitriny fa satroka miaramila zany fotsifotsy tsy tolobatany ianao any anaty maizina ry fa nataoko mihitsy mena sy fotsy milaza zany ny andro tamin'ny andro fahampanjaka de nanana ny fanevana izy natao hoe manjaka tsirombo mena sy fotsy ka raha le satroka nijerenao amin'ny frantsay io nefa mifaneva amin'ny malagasy de zay efa navadikitsika amin'ny fotsy mena maitso am'izao fotoana zao io ka nytiako tenenina zay mo misy miprintsy ratsy mamanga eny tapona Ambodrapeto eny zay efa natao sorona teo amin'ny Ambotsirotra ary resahantsika momba n'Ambotsirotra fa talohan'ny 7 février io ane teo ihany koa no nitifirana n'Andriamampandry sy Ratsy mamanga
tamin'ny fotoana tamin'ny 15 octobre 1896 teo Ambotsirota teo. teo Ambotsirota rehefa nahazo ny nakakery mifanjakana zany galeny ary nefa tsy nety mivaoaka tamin'izany fa nandeha ny tolona de nandeha ny mena lamba ary mipiritsira tsy mamanga lehibe ny mena lamba tamin'izany fotoana zao de ny anabavin-dramasin-drazana ramasin-drazana zay tiava fa eny amin'eny Andolafy eny akady manga zany ary eo ihany no nitarika ny Rabojaka ry zareo any Amboanana ry zareo tany Avakina Karatra Raimbe tsy misaraka ya iny moa tsy maintsy nresana satria tsy maintsy taitra ny olona hoe ahoana ary zany fitafian'ny ray aman-dreny Dadaleby zany fa inona koa ty ambozonanao ty inona ny dika inona ny ambozonanao iny io zany mariky ny mbola tamin'ny fahafitondrana tamin'ny Malagasy ko raha jerenao zao tony ny vola nampiasaina tamin'ny andron'ny fahampanjaka vola tsy vaky ty sa inona ty zao tony na atao hoe vola tsy vaky ary am'izao fotoana zao de misy olona mitady hevitra ihany koa ny ampiverenana amin'ny firaisan-kina zany satria raha manasina andriny ianao tamin'izany na manome mandray andraikitra anankiray de manolotra ianao vola tsy vaky de am'izao fotoana zao misy ny fikambanana miezaka ho ty tanindrazana zany satria tsy mba mahita an'ity vola diovina vola kolikoly avatsy avaroa ty fa mitady ny entiny anankiray tsirairay aby zay foinao zany de entiny amin'ny anarany hoe vola tsy vaky hoana fahitanao ny volatsika ary am'izao raha ny volatsika de alao itsina am'izay resaka efa mandeha am'izay tsika no resantsika am'izao fotoana zao de hita fa mikorosofahana satria raha ny euro anankiray zao no vinavinaina ve tsy any amin'ny 800 any ny dolary afa manodidina any amin'ny 400 mihoatra any keo satria ny anton'izay tsika nera mbola atao amin'ny zona franc ny franc FF zany 1000 franc FMG zao tsika fa any amin'ny 800 satria ny antony itsika mitady hevitra fotsiny rano le fitondrana apiditra entana avy any avelany fa tsy mba misy ny famokarana aveto hoe andeha amidy any avelany misy ny avoaka aveto ihany ohatra ny anay ny akady manga zao ny tao zavatra asa tanana io de eny mandeha io no afotom-piveloman'ny olona eny akoatra ny mampamboly azy efa atao mikaikaikinareo eny zao am'le hoe fa ataony tao zany nefa tsy hita zay anaovana azy ka hitanao ny olo zao le tonga ny hoe lambolamo-tsako moka sitranay ozy vaza mihetsika hijanona am'izao anao olo ko makanina andeha andrambiramby zanak'olo lany andeha higadra ina gagazo aza la ino ty eny ary toy ihany isika ray aman-dreny Dadaleba ny ino mo tsy maintsy nyresana satria niainga tamin'le fitafianao teo fa hiditsika amin'le resaka febroary 7 febroary tetsy Ambotsirota efa maro ny zavatra nazavaina teo fa ianao kosa fandalinanao de lasa lavitra indrindraindrindra am'resaka hoe tantara sy ny mahamalagasy atsika misy dikany zany daty zany sinsisa zay mety tsy ho takatry ny taranaka teoriana na ny tenanay raha zao raha eny ny fanazavanao de mety hoe varinany hoe ay ve misy an'izany sinsisa tonga de menanao sehatra amin'ny izay aloha eny rina misaotranao na ame fitenena satria androany de tsingery taona ny natao hoe 7 febroary 7 androany 7 febroary 2024 karaha zay sifra 7 zay zao no resahanao de raha mpanaraka ny tantaran'ny président Ravalomanana ianao de hoe ny isa 7 no manambina Andravalomanana fa andao le ty isa 7 no antsahantsika ny androny keo de atao 7 febroary mety misy mieritreritra zany amin'ny andro le anina amin'ny fikaroana amin'ny andro gasa zany le amononan'le isa 7 nefany de 7 isa masina ary eo anatin'izay le hoe isa masina zay raha ny tantaran'io Ambotsirota io ny teneniko anao mantsiny io nefa tamin'ny andron'ny vazaha izy io tamin'ny andron'ny frantsay no efa nedivana inona moa ny taratasy ny fanaovany ray voninahitry ny arivo sy ny Monsieur Kansas, j'ai consulat de France commissaire du gouvernement de la République française teto à Madagascar, ara voninahitry ny arivo 12 voninahitra, officier de palais,
lehibe am'mpanao raharaha zany hoe ministry ny raharaham-bahiny izy zany raha am'izao fotoana zao. Resaka ambotsoroatra ndray zany Resaka ambotsoroatra io. Le toerana atao hoe ambotsoroatra. Ka raisitsika n'le tantara inona ny nahatonga n'le ady. Efa tamin'ny andro Ndranavalia voalohany zany nahatongavan'ny Jean Laborde teto zay nomena anarana hoe Ramsey. De fantatritsika tsara ny hoe izy moa Jean Laborde fa fohy ny fotoana. Ary no niasa soa nataony teto de navadika zareo hoe Ramsey ary. De mena titre mihitsy izy hoe andao atao Andriamasina Valy laranga Jean Laborde am'le fiarahamonina io zany. Fa mbola rehefa teraka le korotana fandroam-bazaha isan'ny nalefanodika io Jean Laborde de miverina. De tam'le verina izy mendra de miverina teto izy. De fa nanao raha teto izy zany izy mipetraka zany teo amin'ny Ambodinandohalo de teo amin'ny Ombotsorotra io. Teo ny tanàna men'ireo mpanjaka azy. Kanefa tamin'ny 7 Alamady mbola veriko le chiffre 7 zany. Fa nandrifo ve nefa zany migny fa zalahy reo tsy maharaka an'izany zalahy teo amin'ny nanao ny fety février io. Tamin'ny 7 Alamady kio tamin'ny 1964 no nisy ny nanaovana ny charte Lambert io tamin'ny frantsay sy ny mpanjaka Radama faharoa 7 Alamady. Ary eo nefa raha jerenao amin'ny calendrier frantsay io 26 mars 1963 eo zany mahatonga an'le olana. Raha jerenao ny andro nahafatesan'ny mpanjaka Radama 2 de tany amin'ny 12 mai 1963 tia nefa ny ray volana sy 20 andro filazan'ny Kasasy azy le iraky ny frantsay nakany satria natonga ny Kasasy teto nandefa nakany Paris mihitsy ny fanjakana malagasy nandefa ny premier ministre ny ministre ny raharaham-bahiny tamin'izany Ray Maharavo de ohatra manao faraingo sosona ihany mijery an'le iza marina zalahan'ny ministre ny raharaham-bahiny eto Madagasikara hainy bahoaka io ary hainy fanjakana faraingo sosona ihany zany fa toizatsika ny adiny Kasasy ny ministre ny raharaham-bahiny tamin'izany ray voninahitra ny 2012 voninahitra nisy le taratasy ny fanaovana tamin'le taratasy manko de hoe ny tokotany monsieur Jean Laborde Consul de France eto Ambodinandohalo sy de anazy menazy mainty milalo sy tary amin'ny andro Ndranavalia voalohany. De zay teny hoe mainty milalo zay navadiky Kasasy nazomy fiarovan-tena zany. Fa kosa nefa ny mpanjaka tamin'ny ray voninahitra ny rivo tsy nanaiky an'izany satria ny lalam-panjakana. Ny tany eto Madagasikara de tsy azo omena vahiny na ny ray dia aza fa ny fanjakana malagasy. De nararotindry zareo frantsay nefa satria le mipetraka teo izy le hoe mainty milaly de hoe maty ny Jean Laborde Ramsey tamin'ny 1964 de nisy nandovo azy zany ilay natao hoe campagne. I campagne io nefany chancelier sady secrétaire interprète ny consulat de France teto niara-miasa tamin'ny Jean Laborde ihany io zany. De io milaza fa anamboatra trano atao Ambotsorota azy io le rova io le lampalazaindry labe ny tanàna tamin'izany. Lapy io tompoko fa tsy Brown commune zany ka rehefa tonga teo ny campagne nanao an'io trano de manonteny ray Maharavo ajanony io fanamboarany trano io fa tsy ara-dalàna io manaonao foana. Ary sao de io tokotra ny ririna fa eto vao mahazo saina mahatonga andrelahy tia manaonao foana eny amin'ny tarom-panjaka ianarandrelahy nataony campagne manaonao foana manoronorona trano tsy ara-dalàna. Toizo ary le izy. De Ambotsorota ihany zao tsika. De mbola Ambotsorota ihany tsika am'izay de famaly zany raha voninahitry ny rivo sy Kasasy tsy manaiky izy de hatramin'ny farany ko ny azona ny teniny zany raha voninahitry ny rivo. De zay ny Lio Ambotsorota io efa teo ihany nge ny namonona ny Ren'Andriamampandry sy ny Printsy Ratsimamange de mbola mibodondry zareo frantsay ihany zany. Zay ny natonga ny Ambotsorota io tompoko ho lasany hoe consulat de France teto Madagasikara io résidence générale moa filazany azy ny taty ao arina. Zay ny antokantony zany tany nipetrahany Jean Laborde de maty izy de nipetrahany le Kapran de lazaina fa nametraka mahazo mandovan'ny Jean Laborde i Kapran i Kapane nefa tsy azo atao zany. De teo nanomboka ny
ny le filambany de nefarany ty fanafihana kitsirano fanjakana tamin'ny andron-drano valina vahatelo ty ohatr'izay ny tantarany Ombotsiroro io fa raha le fito bevrary mo io ny colonel Rambo teo fa nanazava ny Tsipri eny fa naizary ty mbo manana ny taratasy any ty zao ny miaculpany lieutenant colonel Andrena Soavina Sary la tombo valisoa ty voalaza raty dôly ny anaran'ny enjana sy ny mpanonga-panjakana rehetrarehetra fotoana sy ny toerana fa de zany efa na tsika tanora indrindraindrindra tsara ny afatarana ny tantara fa nietrehana am'ty zavatra mangotraka be am'izao fotoana ty fiainana sarotra vidim-piainana afa-tserana iny ty io rakizy tena lalino am'izay io rakizy tena lalino am'izay ka zay indrindra mantsy ray aman-dre ny dadalemba nitondra fanazavana ianao sy ny sisa asa moa zay hoe atodo miketriketrika tamin'ireny ketriketrika an'ireny fito febroary 2024 reny raha mba mahafantatra hoe inona moa zany ny tena finosan'ity resaka Ambohitriroatra ty nentina nantenakany le vahoaka ahoana ny tena tantaran'zany Ambohitriroatra zany ny zany hoe fito febroary vavalamady izy teo le fito vavalamady tam'le nanaovana le charte de Lambert tamin'ny charte Lambert de ohatry fanandify ve le zay no nitondran'ray aman-dre ny fanazavana teo ka efa miditra am'izay antsika aloha tonga de ataontsika atao hoe mifandray zany le raharaha aty amin'ny 13 sy 20 sika tamin'ireny zany hoe tory le zao hoe sy ny sisa noharatsiana le fitondrana tamin'ireny 7 taona tateo aty aoriany sika zao dadaleba zao ny fiainantsika inona zavatra mba tianao tenenina zany indrindraindrindra manoloana ny tanora sy ny taranaka am'izao hoe 13 sy 20 zao tsika raha teo taona fifidianana na inona aloha resahana zany hoe amin'ny mampikaroka amin'ny fombaradrazana zay indrindra de azavako aminao aloha tanao reto ratsan-tanana 5 reo reto ratsan-tanana 5 reto misy antony lehibe ny nanaovan'Andriamanitra andreo ary voalohany ianao manana finoana faharoa rehefa manana finoana tonga aminao ny tsindrim-panahy tonga aminao ny tsindrimandry tonga aminao ny tolotsaina de tonga aminao koa ny tohotsofina ka rehefa manao fahamarinana ianao de ireo hevitra reo ny joroanao de men'Andriamanitra ny fahasoavany ianao amaky vakinao fiainanao ka ianao no miteny an'le hoe ny 7 febroary 2024 talohan'io nefa nisy ny lundi noir lefa 26 janvier tamin'io koa lefa tamin'ny 4 décembre le natao teny Ambojatofo hoe natao ana toeran'ny démocratie fa rehefa vita zay nylaindrila lasa jardin botanika ka 17 taona tateoriana zany rehetrarehetra zany zao ny fiainantsika hiatrika fifidianana antsika de toizaka aloha le 17 taona ny antony amezako anao le antony 5 reta eo amin'ny andro malagasy ary voalazana any amin'ny baiboly ary ny isa masina de ny 7 de ny isa masina manaraka an'io ny 12 ato am'le isa masina meko aminao teo n'Andriamanitra ny ala sasatra rehefa avy nanamboatra ny olombelona izy tamin'ny andro fahaenina hiala sasatra izy satria Andriamanitra ary malala vizina amin'ny zavatra ataony tsy maintsy misy fisetona ary jereo ndray ny famataran'andro adiny 12 posaka amin'ny enina amin'ny masoandro letika amin'ny 9 12 zay vizana mandeha koa mijereva ianao zay 12 rehetrarehetra fa feno 12 de atreo aloha ary ny fa 12 ohatra zao ny tokantrano indrindra ho anareo tanora rehefa jereo tsara ny tokantrano eo amin'ny fa 12 taonany eo fa miozongozona eo de ohatra tsy fampatoky zany zay le andro zay ka ty zao fa 12 ampina roa efa lany tary amin'le fa 12 efa vita tany zay le fitoerana toe-tsaina nentina ny rebirebena vahoaka nanaovana fanonganam-panjaka fa ty roa taony ty hitanao ny rehefa lany tamin'ny 12 sy 20 ny fifidianana filoham-pirenena naja ny toko-panotra fa navelany ianao zay say atany teo zany leo fitondram-panjakana reo hitany efa zao fa mereraka satria fa nandingana am'le 12 de fa ato am'le fa 14 gotra ka tanteraka raha aveo de zay no isy
ia ka efa miditra any amin'ny politika miditra any amin'ny fiainam-bahoakantsika aloha tonga de toizana amin'izay dadalevana satria fotoanantsika moa mandeha ny fifidianana amin'ity 3 ty mandeha ny resaka hoe tena mila mifampiresaka aloha fa efa tsy ao tsony ilay fifampitokisana manoloana ny zavatra efa nisy ny zao tena hoe mila mandray andraikitra ny olona amin'ny fisoratana anarana sinsisa anjarany ety amin'ny olo-pireneny zay fa ty amin'le tokotany be ny fikarakarana ahoana ny fahitanao azy amin'ny mampandalina ny hoe fiarahamonina ara-drazana anao fiarahamonina malagasy anao zany manoloana nyty raha manga ity mba hisorohana zay zavatra afaka sorohana mba tsika samy malagasy ny fanjevo eto raha resaka fifidianana fahitako azy aloha raha tsy misy fioana zao toe-javatra sy toe-tsaina entina miatrika an'le fifidianana zao hoe fikarakarana sotrany zany satria le toko-panotra zany efa nieritreritra raha le araky ny colonel Ramboto zao le baïonnette intelligente de fa hoe avela mihitsy amitan'ny mandany le aloro zalahy reo ary fa tsy asina korotana tsony eto Madagasikara fa tsy zakan'le vahoaka tsony nefa nampitandrina zao ny aty amin'ny fanoerana fa tokony atao aloha ny concertation nationale ary raha de momba an'izay zato isan-jato mihitsiny ahoana ny hevitra momba zay indrindrandrindra am'le hoe malagasy atsika zay indrindra satria zay mantsy ny tena satria eo amintsika malagasy raha fa zay zao nijerena efara amin'ny fifandonana ty raha ty satria am'izao fotoan'izao fa mandeha ny fifandomana arakevitra tsy misy fanajana tsy misy fihainona fa ny ataony ihany ny ataony ny eo amin'ny fitondrana ny matsiaro manana ny rariny koa ny mpanohitra nefany fa hoe tsy maintsy atao ny concertation nationale misy olokeny misy vefika ambanana endry eto akoatrin'ny efefoka eo reo société civile reo zareo any amin'ny Union européenne ary efa nametraka condition nisy 20 ary zay hita hoe tsy maintsy reto nataonareo vao manome famatsim-bola anareo zay fampiresa aloha nareo samy malagasy zay amin'ny malagasy amin'ny hoe mampikaroka enti-paharazana anao sy fomba malagasy anao le fampiresa inona ny lanjan'izay amin'ny malagasy amin'ny efatrany amin'ny fahampanjakany mba azavao kely hoe tamin'ny androny zany zanaka taranaky ny Andriamasina valina ndre tsy mitovy amin'ny andrina zany nefa nanao an'izany hoe teny miera ifampiarana zany zay zavatra tao teny miera reo ndre mba vetina ny didina azy reo zany reo le olokendry mpanolotsaina azy reo najainy mihitsy reo ary nataony hoe ray aman-dreny zany reo inareo ny ray aman-dreny ozy izy ianao mpanolotsaina fa za tsy anao didiko fe lehibe didy fahampanjaka fotsiny noho zany raha misy zavatra ho ataotsika ozy izy de fampiarana ary ray no fandoanatra ty de nampiteraka an'io anteny meram-pirenena tsika am'izao fotoana zao io zany hoe raha jerenao zany tokony fampiarana zany zay zavatra atao eto amin'ny firenena ny fanjakana ny mpitondra fotsiny ianao ny eo fa zany fanjakana zany tamin'ny andro fahampanjaka misy mpanjaka nalaina tao amin'ny eo fanjakana io ary eo amin'ny fanjakana io ajaka io jaka io zay natao hoe le fifanajana zany zay famomezam-boninahitra karaha am'izao fotoana zao efa mbola mandeha ny fikarokevitra zany fandresen-dahatra milaza tsika ty amin'ny antoko-panotra andao ianao latabatra boribory andao iady hevitra tsika momba ny lalalam-pifidianana andao iady hevitra momba ny fikarakarana momba ny lala-panorena an'ireo kanefa mampalahelo fa de za zany tsy de tia mitsaratsara olona zay tsy mety am'le fomba ndrazana amin'ny fomba malagasy zany ny ara-drazana eo fantatsalata fandevolevo mifampitsaratsara fa tonga de hitakitsy rano zao zany fa ty fitondrana am'izao fotoana zao ty zany de ohatrany mandeha miridana fotsiny na hoanina tsy hoany jereko zao ohatra zao tam'ireny fahatongava amin'ny bariary asany efa azotsika resahana momba nandeha zao ny bariary eny de voninahitra lehibe ho antsika malagasy tsy mbola nisy nazo mitondra médaille teto raha baolina kitra fa tsy any ara tamin'ny baskety efa nahazo champion d'Afrique ny ankizy vavy teto amintsika tany amin'ny 1964-65 tany io fa kosa ny amiko zany reny le fanitsahana andraikitra
ary zay ny hitako hoe inona mamendy an'le mpitondra fanjakana andeha am'izay lalan'zay fa raha majery an'zay no atao hoe populisme fa raha amin'ny ara-politika ny io populisme io toerana farany ambany indrindra amin'ny fanaovana politika de miakatra ianao raha populisme ianao de mandeha le favoritisme de mandeha le népotisme isy daholo zany fa ny nationalisme zany a ny olona fa manana conviction tanteraka ho tonga any am'zany hoe nationalisme fitiava-tanindrazana ary zay ny azo mahatonga ana lasa petraka ato amin'ny tiako Madagasikara zay tarehany Lomarkara Valmanana tsy menatra mihitsy anao miteny hoe sady pikaroka amin'ny ara-drazana ianao mamalagasy ianao a tiako Madagasikara resy lahatra ny foto-kevitry président Marc Ravalomanana ary io foto-kevitry ny président Ravalomanana io a na tsarainy io taty arina zany a de reniny raha nahita reny na ny marika rena fitombon'ny fitomboka reny de tsara raha fiaina fa tany aloha tany efa tamin'ny androny tany amin'ny prince Ratsimamangana reny fitiava-tanindrazany nakany amin'ry pasteur Ravely John de nandeha tany amin'ny MDRM fitaizana ao amin'ny MDRM mania io netiny izy zany raha vao niditra teo amin'io politika de tsy inona elazy mpitondra piteronao mitondra bisikileta no ila raha ro avy eto koa tegnina bisikileta makany Kadimanga de zéro global ny ilazanao a zafady zay hainao mba mety misy tadidiko anko ny tiako tenenina zao tamin'le baolina reny zany tamin'le fitsenana satria eto amintsika misy fototra to nentina tamin'ny camion benina ka eno aloha zava eto misy ny atao hoe fédération malgasy de football fédération zao tena takona mihitsy tamin'iny mba mpitondra fanjakana ny rentirety ka matako nazy nefa baolina ny resaka efa nandeha ngefa hatramin'ny isinreto école de foot reto nampiovany baolina ary rehefa nandeha ny FMF io a de misy koa ny kafy président ny FMF tsika tatya Madagasikara lasa président ny kafy mba ajaiko any izy aloha i président Amady fa izy moa tsy de ohatrany hoe be kinakina koa teto fa rehefa jerena misy navoka de ao koa madame Atala Béatrice lakile nidirantsika ho any amin'ny chanina 2023 izy mena dary io ary rehefa tonga eto misy ny comité olympique malagasy misy fédération ny dikan'izany tokony zany manaja sy manome voninahitra fotsiny mpitondra fanjakana fa raha vao tonga teny vato reny izy mihitsy ny tao niditra lalina mihitsy mpitondra ka tsy mety amiko reny satria zao ahoana tsy mampety zay na eo amin'ny fahatongavan'le ankizy fotsiny ary de le manorokoroko an'le vadiny mijery le zazakely tokony efa misy lamina le madama ray tseky na vadin'izy iny de zay ary nefa talohan'ny krismasy nefa ny sara toerany tsy mba niaraka nanao tombavao fa rehefa nisy vokatra le izy de fifaliana ho anay de netiny leto mpanao baolina miakatra manonga ambony camion benina zala io tondra laisany io tonga de any ambony camion ka amin'ny mpanao ara-drazana fady camion benina zany ambo tonga de matsiara le camion benina mpitaona tany ary bypassy amin'ny alina ary ay mandeha koa ny camion benina tondra manaty safako any an-dalanitra sanatria vavaladiny lele reo raha vao miresaka camion zany de zany ny ao an-tsain'ny olona zany tonga ary zany ny feomparitaka herany rehetrarehetra eny de safia zany arava za zao tonga teny ka netiko amin'ny plateforme ny semi remorque reny reo a ohatra farafaratsy ohatra rehefa tonga mombava teny ala satria vahoaka na alikisany raha mpitolo ary malagasy a reny no isanareo ma ny isatsika marina mahatonga saina fa raha eo zao le ampidinina amizay reny zoera reny a eo raha nieritreritry ao zany eritreritry raha ny tokony izy de asina cordon donnière avisy avanana reo mivoakely i13 i 18 i 19 ivay lahatra daoly mba sady famezam-boninahitra no fanajana fampisehovan-kery keo de aloboka mandeha tongotra amizay reo zala mpilalao malaza be reo de ampidiriny eny efa tokony mena toerana mendrika azy mihitsy izy raha tonga teny a teny Mahamasina ary fédération malgasy de football ny tokony nandray fitenenana sy ny fandaminana rehetra fa ny fanjakana zay tokony na de ministry ny fanatanjahantena ary a de fa mahenikajy amboninahitra ny de mandeha ndray tamreto ankizy mpilalao ambony ty kidakido artiste patsipatsa oazala raha tena amin'ny fomba malagasy natao asina fitaompivavahana mihitsy nge amin'ny fefika emy ary efa nandeha mba nandeha nakaiza Audrey Analamangako mba nalefo reny mpira reny nasina mpanao vakidrasana nasina mpanao hira gasy
Any hafa any naleo faritra fototra. vakodrazana vainy amin'ny andro naleo vakodrazana saraka amin'ny fahaizany manokana mandeha ny anetsakala mandeha ny anetakara zany hoe tsika menakavy zany a miaraka miobo sy ny faly voreny ingeka hitaneny amin'ny telena oa le reto le zafy kely de nakitika dadabe ary izy io mitsinjatsinjaka io Zay nataony zavy kely izy ka le mitovy taona amiko zay tompoko zao reo nahitako momba niny fahatongava mibary ihany fa eto matsiaro a zany a any lalaina zany no kitana joary lakelinay akadimanga Zanak'Akadimangy. de tsirika io zany hoe raha tsy imbrano jerena zany de mirabanareo Roland fa de nikaja enim-boninahitra mahafaka tondro maso nareo Roland de meko anao ndray am'le mpanoaradrara inona ndikan'le mahafatondro maso mpanjakandriamasina valany na men'io andeha manginy zany natao andre tsy mitovy nandrina teny Ambomanga izy avy any Ambodratrimo de ny apita rano mbola enieny be ny andefana Ambomanga iny de misy herana arefo de ny apita an'le niditra tao anatin'le arefo izy de voatsindron'le arefo ny masony de ozy izy tam'le any fo ny azy arabaky teny io ngeneny taloha misy dikany daoly ny tenenina hoe herana mihera de tam'le arefo tena afatondro maso a le zanako andehako vangina ty ranga fa nitsindromin'ny arefo ny masoko izy de ry zany anay lalaina arabaina ianao fa de na tateraka hatramin'ny farany ary toizo ny fahendrena sy ny fahaizana netinao de tadidika eo zao le ny fitenenana idakisa iango le nampanaovana an'le question réponse ny ndakisa tonga de teny malagasy zava-dehibe de gaga be mba nreto le mpamanga inona ny ty tenenina ty teny amin'ny teny razana izy tompoko atreo ihany nitondrako any ndakisa mazava zay eny ary mamaraparantsika dadaleba fa somary voaresantsika ihany ny resaka zany aloha fa maraparanantsika azy iverina kely am'le resaka raharam-pirenentsika 3 taona-pifidianana fiomanana am'zany feo eno etseroa de efa miakatra amin'ny feo am'zao hoe mila fifidianana madio ny malagasy, mila fifidianana tsy misy alatra ny malagasy, mila fifidianana ekeny rehetra ny malagasy ary mila fifidianana tsy misy teritery ny malagasy fa tsy misy doublon zany ny fifidianana ny kianja izay sedrana hoe idirana zany am'le fifidianana de hoe mila tena hoe madio tsara mihitsy de hoe milatsa daholo zay te latsaka fa nikianja ilalovana kosa mila madio sy ny sisa de resaka le fifidianana zao no rina de resako le fitenenana satria raha vao nanomboko resaka le seny io de nanontaniana izy loe fitaovana hoentina miasa amin'io zany hoe logiciel tsy ny karazany de efa fantatra hoe le nanaovana doublon tamy 2018 any ay ty machine hoentina nanaovana ty de nitabataba akamarony tsy manaiky ny aty amin'ny andaniny inona nataondry zareo andalo ary ozy entiny eo amin'ny parvi eo amin'ny 13 mai mihitsy le logiciel anaovana fanandramana de ho hitanareo tiako be le toetra fa ny an'izako an'izay raha sanatry ka tsy ho tateraka tsony le concertation fa iziriziry am'le anazy any ny machine any andao ary zay machine anaovantsika fifidiananao ndray hevitro za manokana ray volana alohan'ny propagande andao entina eo amin'ny parvi ko de ny testenazy karaha-pifidianana ny dadaleba revotaka natao hoe raha miandro Noël eo nitsapako anao satria mody lazaiko mipetraka any Akadimanga aloha tena fipetrako jereko ndray any Betroka tsapao ihany jerena koa ny teknisianina ny toko-panohitra tokony ho tonga eo andao ary testena le logiciel dadaleba ao Akadimanga nefa mety misy dadaleba fantôme zany any Betroka tam'le zay mantsy le double karapanondro rokoninna vetiketindrela miaramila hitanao le tam'le basy namonona olona nentina mipotehana teo de andao eo ihany koa atsona koa miaramila atao vavolombelona de eo no dorany io de miditra am'le lisy mpifidiana efa tapitra anie le recensement tamy 31 janvier fa mandeha le révision annuelle le systématique ianao zao efa ao satsy ao mbola efa ao ianao satsy ao aloha ny efa vita pirina tsara mihitsy la le taloha na le zao aiza le taratasy le taratasy ny filazana ny
hoe voasoratra any amin'ny anarako de ahoana ny tao atokantrano hatramin'ny zay efa ny anay efa voentana daholo ny anay na ny ao trano ny fironareo zao fianakaviana, fironareo ny zao mpiaramonako za fotsiny zao ny efa manana isatrany amin'ny 5 mahery any zaika mahazo mifidy fa ny eny amin'ny fiarahamonina zay indray aloha aminay akady manga satria ny anay ny fomba ara-drazana sy ny ara-panjakana tsy misaraka ireo misy ny fanajana zany eo amin'ny lehibe amin'ny fokotany sy ny vahoaka sy ny commune fa misy hevitra hafahafa ihany fa raha ohatra zao amin'ny toerana anankiray hita hoe hitanao soritra eo zany le hoe ny tombony isan'le mpifidy satria ny antony tonga teny ny gentima Tsimon-drano mitety tokantrano mihitsiny ena lefa teto nanentana ny vahoaka ary zay na tonga ny eny aminay ho vonina ny hoe andeha hisoratra anarana zay mbola tsy nisoratra de efa miandro fotsiny ny hoe inona ary no atao zany fa hoavy le fifidianana ka io fifidianana io raha io fehezina farano ary tsy azo ahemitra io fa de meny tokony efa moka daty zany rahareo miseny zao ary izy tsy mbola tsisy daty fantatry ny olona hatramin'izao ka ialana am'le fandonana hoa zay fandonana mahery vaika io raha mivadika fa hoe fifidianana zany satria raha sanatria tonga any am'le crise post électorale io azala eny ary mamarana ary sika teninao farany ary tapitra ny fotoana teniko farany zany satria mahatsiaro ny tanàna ny viko de aminay eny Akadimanka tsika le resaka sosialy moa le ndresahana tam'le farany iny hoe iano asa sosialy ny fanjakana de nisatarany azy tany Marovoay de hoy za hoe zareo le mpitondra niny anina amin'ny président nanina tokony teny amin'ny 12 izy nampidinareo tamin'ny hélicoptère de nalefa nandeha tôbile miditra tany etapy Marovoay de hitany tsara teo hoe firy ny fitotombarindra Betsileo manomboka eo amin'ny 12 midona ny etapona Marovoay ary avo izy reo voareo no anino andehana tenanao tosika famena mahamenatra be ao Marovoay ne sopotry Madagasikara farany teo zao FIFA be nandeha mbola tamin'ny andron'ny Kahim zany tamin'ny andron'ny Kahim zany teneniko aminao fa rehefa le maitamy be iny 10 sala isan'andro amin'ny santaonina miditra amin'ny port Mazangahy miala any Marovoay ka ny tiako tenenina zao fararano eny aminay eny Akadimanga eny zany de sorana en'Andriamanitra nde nanary zany fa de mandeha ny fiainam-bahoaka tsy azo eteherana satria raha ty le ny etehitra amin'ny fanjakana ianao ny vahoaka eny aminay zany le fiainany andavanandro fa izy manaraka politika ihany ko zay zao ny fomba fiainanay eny ary soratsika ny ray aman-dreny Dada Leba zay ampikaroka mpandalina fiarahamonina ara-drazana ny fomba malagasy ihany ko tondra fanazavana sy fomba fijery izay hoe raharam-pirenena sy ny lohahevitra zay andresahana tao samy mandray isika rehetra samy mamakafaka dia mbava homana ampo mieritreritra tapitra ny fandarantsika tamin'ity anio ity saorana ianao nahatra hatramin'ny farany samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko